tompoko lasy tompoko vavy manotra ny araba ampifaliana ho atsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny Madagascar télévision am'izao alina izao tonga soa matsara atao anatin'ny fandarana l'actualité sika amin'ity alina ity fandarana l'actualité izay atao hoe resahana loha hevitra izay isan'ny nafampana teto amin'ny firenena atao anatin'izay herinandro vitsivitsy na herinandro izay atao ny tapany voalohany dia araka amin'ireo matona Ivra Olodinina isika iresaka momba ny ady tany mazava ho azy any amin'ny tapany faharoa iresaka kely ny zava-misy any atsimo any ihany koa isika satria dia namay izay toetra raha zay teto amin'ny firenena Andriamatona Ivra Olodinina solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara no vahintsika voalohany miaraba anao tompoko ary misaotra anao indray tonga soa tsara eto amin'ity plateau ty ianao azo lazaina efa matety piavy ary tamamonina ihany angamba ny tena marina amamerimindoma ny antitra dia antitra terina ny araba zay efa natolotra tao namana fa iragiriko tsy sotiko velany tomenaka fa ho latsaka anaty totsoka kanenika nyvanitolany mpanaraka nyity fandarana actualité ity arabaina tratra ty andro alahady samy salama ny tsiraray avy samy salama mandritry ny taona avokatra foana nafokina nona miresaka ny fananatany isika ny zavatra tsikaritra Andriamatona Ivra Olodinina dia ny tombo isa ireo traboina tsy manan-kelofana no ny faravana trano fonenana ny fototry ny olana dia resaka ady tany matetika amin'ny akapobeany hatramin'ny petrahan'ny repoblika fahefatra hatramin'izao retenenana zao mety azo resahana ave hoe manahoana ny fivoaran'izay toetra raha anankiray zay manahoana ny mikasika n'ireo olona ravatrano mety misy taremarika ave aiza ny fiainan'ireo amin'izao fotoan'izao misaotra anareo eto amin'ny matefe moa ny tenako ary ny tenako na Ivra Olodinina solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafito amin'ny boribory tany fatimy amin'ny alalan'ny tenako sy ny atoko misy hafafisainka dia misaotra anareo matefe manasanay matetika satria eto moa ny sehatra mba hahafahanay maneho ny feom-bahoaka sy ny tetam-bahoaka misy mantsy hainao manjeky sasany zay tsy mandray anay indrindra moa fa ny tenako manokana ary misy ary moa gazety sasany dia manana takila manokana mihitsy zay ny lafiratsy-piainana sy ny tsy fahombiazana no ny atao mpitondra dia izay no hiaran'le izy no avoakany ka misaotra anareo izay ary matoky izay fa hitoy hatrany ny fanatsanareo nay mba hazava ny resaka ho ny fitenenana ny zavatra mampalahelo dia zao laza tompo mangatakaty ny malagasy ankehitriny raha tsaroko tsara ny filahakevitry minisitra tamin'ny 17 dia milaza fa ato ny fandrerana trano ny fanalana olona amin'ny toerany ny famatsiana varavarana dia eto zany dia milaza amin'ny vahoaka sady fa tao anaty teteza mihita raha tsy nisy an'io raha tsy teo ary isaorako manokana ny filohandrenirina ratsoelona fa tao anaty teteza mihita vo nanitikitika ny fandrerana trano dia nandray fepetra ny fitondrana ary zaho dia misaotra trano ny filo andrenirina ratsoelona sy Andriamatoa Ramaksona rehefa nodimandry tompovavina tinina Ramaksona fa niezaka nandravan'izany raha atao hoe andro nanendrena ny prime ministre vaovao ialan'ny prime ministre ome Belzika teo aloha dia taditinao fa namana fa teto ny tabatabako aseoko izy ty ny tabatabako satria pily dosie rapioatran'izao mifandrerana trano azo lazaina fa nalaza be voalohany teo nanysana dia teo ny fanometiana ary ny zavatra mampalahelo tamin'ny andravanan'io trano io dia mitsikitsiky ery ny secrétaire général ny ministerany tontolo iainana sy ny ala tsy fantatra moa na efa nsolony iny na mbola ao fa zay dia tokony amin'ny ministra vaovao mbola resaka aminy ahako fa le tompona andraikitra tamin'ny fandrerana trano tao iny ninona dia tokony hosoloana ireny olona ireny zay ny etaetam-bahoaka eny nanysana dia efa nitapatapatetrika amin'ny rahalahy natao dia sasany moa nanao hoe aresaka populisme io ny chef district moa niboribory tamin'ny fadimy io tamin'io nasaina tao anatrika le fandrerana trano dia nanao mihitsy ay tsy voarina Olodinina koa ony ny olona nefa izy lasa iaro azy zavy ady ny pily dosiera fa eran'ny Madagasikara io aseoko anao fa toy zao hatrany Port Berger hatrany Tamatavy hatrany Ambatoroka hatraiza dia raikitra teo ny fandrerana trano zany hoe ny tomboka atao nansana izy io dia tsy nenona ny tenina solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafity ara-dalàna dia reny nefa rany vo vilesahako manokana ilay nalaza be teny akatim-bahoaka ny zavatra ny seho teny dia tiako ny manambara
horetany horen-danitra fa vo maraina vo nanomboka ny fanderana trano tany de niantsoako ny SP-ny président Laramakson teny izy hoe ianao sisany azo antenaina izy am'izao fa président moa izy izy fa tsy ST tsony fa mitondra banderole sora-bavety ny olona izy fa raikitra ny fanderana trano iny fa lasa ny filateksa ny tany nanatitra mpianatra koa atony tantaraiko am'izay ty tsy nisy fotoana maty mihitsy avy nanadiavy atrany aho koa de nandray le olona teo amin'ny Sénat de nidina teny rehefa nidina teny zay namana fa de nampalailo ny teo zavatra satria aseho aketo tsalany amin'ny Bagdad zao ny zavatra aseho reny miaramila firy miaraka amin'ny bildozer no tonga tserenareny bildozer io mibanako mihitsy satria fa nahazo tsy ny atao nansana natiny fitondram-panjakana kanefa tsisy vokany le fanabana tsy nisy vokany ko tantaraiko eto le izy tantaraiko iny ny zavatra anseho rehefa teny andalana de hoe de niantso ny député ny bobo tany faefatra Félix sy ny député Rodin niantsoako iny misy an'izao hoe rehefa talohany eo de niantso ny député Rosy iny akazo be izy izy fa efa mandeha mafy akatra de ny tena hoe za efa lala ny makany tonga teo ahako de teo mpitandro filaminana de miangavy ny tenako hoe apeto aloha tonga avy eo koa ny député avy amin'ny député Félix sy Rodin député Rodin ny teny hoe andeo resaka amin'ny filateksaria fa nisy convention tany aloha za tsy ny tena tsy miresaka antsika fa eto rehefa mifampiresaka teo izay de ningavy izay hoe namazon'olombelona fotsiny aka fitanonga muse vehivavy toy be voka toy mitaizakely io le vaty tany de ny teny io de ny antony toy ny fampanoavana hoe kidrakidra be atya fa mba miangavy izay apeto io de telefône nako io hitanongava anapofona mena le huissier de le huissier moa asany azy ary misy atrano berger allemand tonga tao nentina atao amin'ny toerana io de avy eo tsy tonono koa toy ny anarany nisy manamboninahitra koloniel ny fampianatro tampoko de niangavy hoe io apetolo io fa ranomaso ny ato tsy tapitapitra zay raikitra ny totongo tao nisy huissier voadakoka tao ary izy tsy fantatra tsony izy ny huissier satria misy olona zany isaky ny atranandritry tetezamita manatrika ny mibana nge fanderana trano reny miaraka amin'ity taratasy ty de hitako fony huissier io avy eo ka ile ranga io ka tsy huissier akory fa le huissier misitrika amina automobile akarazana huissier efatra mihitsy ny tonga tao vaty-tany efatra vity midingianiko ny resaka tsy nisy inganina tao de hoe mitondra arina rojo le vaty-tany taratasy fa zay va nyteny le manambonahitra moa teny tsy manaiky filatex de io le azon'olombelole ary io le kotana be hitanao io io mitondra tsoka efa tapaka lalana kadimbahoaka de gaga mbola miteny le vaty-tany io milamina toe zavatra teny lasa ny tenako sy ny député Félix avy amin'ny mouvement Sakafalimanana miaraka fiara tampoko mihitsy ary tsy resaka politika mihitsy io zay mba fantatra hoe mamparatsy mouvement Sakafalimanana tsy mito fa nalahelo daholo izay satria ao ny tomany ao ny torana ao ny arisery niona tao zay tao mosy niona tamin'ny toy ny fampanoavana de za mihitsy ny telefôna ko natsoko le manamboninahitra colonel io de mena procureur eniko mihitsy procureur isorana manokana ny procureur général sy ny procureur de la république fa nandray fepetra izy hoe aleo aho izy ajanony io ato aloha nididi-pitsarana izy de tsy maintsy hotaterana na ela na oaingana fisiny filamina ny telefôny makio nomena azy de niteny izy teo de nilaminy zay zaleo misy didi-pitsarana ara-dalàna fa ny filateksa manalan'le olona misy ho didi-pitsarana ho tao satria ny ministra rivo zay misahana ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany dia nampafantatra tamin'ny haino manjery nandritry ty herinandro ty fa ara-dalàna ny fisoratan'io tany io amin'ny filatex ary ara-dalàna ny fampiarana n'lay fanapaha-kevitra ny fitsarana oesantsika zao ara-dalàna izy fa misy olona sasany mitadika amadika an'le resaka ho politika za moa tsy oesantsika aveo mikasika ny ministra satria nisy taratasana lefako tany fa na politika filoana toko politika ny le rivo rakoto voaresanao io am'izao filo national ny azy veny hoe ka rehefa fatany fa tsy laina ny politika toko mametra ampialana izy ary posta politika koa misy azy fa tsika mbola tsy resaka an'ino fa zao misy pitsarana teo fa tsaradrariny ozy zay tsaradrariny matoa miteny mitao hoe aloha lo hiato ary amin'le olona reo satria sasana torana sasany totondry
sasany misepotra ny ankizy zary telo andro narary tao tratra le bomba lacrymogène natao de niteny izy de latsa ny fieriny zay député Fitz Félix no tonga tao izy zahay akory ny akakanay fa misy lieutenant zay miavinavina be mihitsy avy atrany de tena hoe atony fatary zay efa fitana iny tety toy izy ambara le trano be anankitelo reo io pilodozera ny azonay natao de mibahana anay tao rehefa mibahana teo zahay io sako io de miatan'olo izy teo de miantso le vaditany hoe eny arozy fa ifampiresaka aminareo ny solo tena ny filatex ny fampiresana any de tantarana an'le resaka tany amin'ny fampanoavana lehibe ny fampanoavana hoe ato aloha izy tsy miteny hoe foana le didi-pitsarana fa hoe io tanterana nareo le anongana fa nikotana sy ny fijerena liana aloha de aloha ary ato fa nitadiaviko le manambonahatra io teo fa tsy ngaisintsony telefonako de le lieutenant to miavinavina be mihitsy avy atrany de ohatra hoe resaka aminay avy eo tsisy olo tena filatex akory teo fa nitsirika tery izy rehefa teo aloha teo berger allemand teo de tsy hitanay tsony ny zavatra natao fa dia nanginy zay nanginy zay satria hitanao nzao ny miaramila be de be reo fantanina kely fotsiny ny olona zay nisorona teo amin'ny toerana reo olona ponina reto hitatsika amin'ny sary reto moa izy zany reo ve manaiky fa diso izy ary tsy ara-dalàna mipetrahany zao no satria milona mipetraka lasa tafiditra ny anatin'ny resaka jurisprudence isaky nisy fampiarana lalàna zany eto fandravatrano de etsika am'le resaka hoe eny io le lafa maha olombelona fa aiza oaiza zany ny lalàna satria hoavy sa mipetraka am'izay tia nipetrahana ve zany zay misy olona hoe tena andaso aloha tsy diso izy ozy izy ary zay koa miteny fa tsy ho diso izy satria zao rehefa jerena me ohatra anao azao ohatra ataon'olona resaka fona mola nansany hitatsika tsara zao nge raha le tany tao nansany fa hita malagasy tany mpanjakana io ny mamidy amin'ny sematy de amidy sematy amin'ny filatex zay li namidina infrona nomezana azy ka izy io ara-dalàna le taratasy rehefa vita le mikimaky ary zay nanaovanay amin'ny antenera-pirenena le micmaky zany ohatra fotsiny lina tany ny filatex ao nansana misy 6 hectare hitatsika io de resany ny any amin'ny sematy de midy sematy am'le tany 6 hectare nefa namezana sematy anio mahazava tsara ato io vakinao io alohana mamaky azy ditanao io ina namezana sematy azy dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de construction de 35 000 logements ary ny 35 000 logements anizy ho an'ny vahoaka de amidy un franc prix symbolique aminazy amidiny 2 milliards latsaka amin'ny reny de anao zany mahita hoe efa manana symbolique tamin'ny olona amin'ny malagasy de ame ohatranao koa hijerevanao koa io zao jere koa zao jere ito zany namidy ohatriny io zao io ny vidiny vitanao io io amizy aloha anao mamaky azy sao de lazany le ministre ndreva manao populisme fifanarahana état malagasy tsy tao anaty tetezana eto reo États-Unis d'Amérique ny ankilany de ato 1 ariary io ariary symbolique izy tamin'ny taona firy izy zany ito ny tanao zay amin'ny l'origine ito zany tamin'ny taona 24 talohan'ny tekizamita de izy mivarotra an'io izy io au ministère de l'agriculture aloha vakinao mihitsy l'État malagasy représenté par monsieur le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche aka zao mantsy le izy mahay manome an'izao ny ministère ny agriculture mahay manome an'izao ny Amerika io zany efa olona tao mipetraka ao ka asa raha saoro andavan'io ndray ro hectare io ro hectare goandanfinora sivambola ka ny tiako tenenina anao hoe azo atao ihany nge zany mamian'ny amerikaniny eo anansana misy tranon'olona manjato ao azo atao hana nge zany mamian'ny filatex fa honany tsy mba azo atao mamian'ny malagasy zay zavatra zay zay ny le ataoko mikimaky zay ny fomba fitenenana io de zay ka hoe anao hoe le olona roa nanazava tsara taminay fa tsy mivarotra tamin'ny filatex zany izy fa tsy fantatra zay olona nalay filatex an'le izy zany io zany io no enquêtenay satria sao de olana fandovana kosa le izy zao ny ataoko anao le olona reo
mbola tsy teraka akory ary mbola tsy nisy akory efa tany amin'ny 10 taona misy olona 5 taona tao ary zay eny nangatanay rehefa tao nitaratasina namafa mety foana le zao tony filatexa zao anala le olona ao anansana ohatra am'izao fotoana zao ary efa jerena aloha de ny zavatra matsikaiky de zao loha petrakytsika ingy hoe ato SMPI ny varotan semady azy tsy motsolana io zany le izy Abdoul Rasoul de ny varotana tsy filatexa zanany any asinainy ray consul ny Espagne de ray consul ny Pakistan de reo zany de isa mihitsy tsy tao anaty tetezamita daholo tony ny tetezamita ao de mazava aloha hitany tsy manenjika mpitondra tetezamita zay tsy tian'ny Floandre Ratsuel fa raha tsy tao Floandre Ratsuel efa trano be de be ngava tao tsy manakery tsondro tsy misy abrogation loha ny fanafanana an'io fa nodinafanana fotsiny le izy de taina ndray tateorina tsy mihitsy nentina miady am'izao fotoana tsoko inge efa nentina miady fa tsy naonaty de zao nataoko anao ary zay ny atao napetraka hoe raha ohatra lizy olona ray ka adin'olona raisyray mbola nino fa le nitoananay nandritra teteza mitatramo'izay nge namana faka siry vahoaka olona manjatony amanjatony nino mipetraka ao ary adidy mifanjakana miaro vahoaka eto de tena nle ministra sy reo lasa milaza moty hoe resaka politika rehefa poste politika daholo nametrahana an'io na ministra ianao na ianao tsy ministra mandrapahafatinao tsy mbola misy vitsy any ministra mandrapahafatiny sanatria maty am-perinasa ka miala tsiny zay hoe aza tao rehefa raha olodinina sy Laramakisona sy ny député nyteny de resaka politika fa rehefa ianao nyteny de nefa ianao vo latsa filohana toko politika vo mipetraka ministry ny fotodrafitrasa sy mifampitaovana ary fanajariana ny tany oandro mipetrahany de fa tao any ny ahako de fa miresako azy daholo ireo de nampiditra resaka izy aodiniana ary zao nge le izy anaka le teninay député tonga teny any ary zao filakevitry ministra fakomaly tamin'ny alabe ahato aloha ko maninona efa rava nge mitrano le olona vo nato iza marina moa reny olona reny zany zao le olona reo zany de ny amina manokana moa zany zay mapara tsy resaka politika ndray ty fa ty sorana manokana amin'ny Floandre Ratsuel fa nametrano lay izy anaky 7 ngeza be nametrana le olona teo amin'ny toerany name vola ray etsy ary izy amin'ny fianakaviana 10 isatrano name vary akony aby izy isorana ihany koa moa ny namana sasany professeur Xavier Pierre namana Lalatinga tony akoavy Ravalomanana zay maha-olombelona hoa fa ny hevitra mety tsy toy samy nanampy teny ary izay koa efa nanampy teny ny tenanay manokana de napetraka teny aloha le olona natsapan'izany any ary mifanjakana ozy ianao ro tokom-bolana teorina hoe ay marina iny zany le andaolodinina fa tsy populisme satria efa nampitandrina tamin'ny tareo tsy mety io zalahy ary zay zavatra eny nampaleletoka tsy hoe misy didi-pitsarana tsy mifanaraka mirarina samy matsapan'izany daholo tsika rehetrarehetra didi-pitsarana iny na filohan'ny Marc Ravalomanana fa rehefa imisy tsy rary mifanotofana tany sy mifamezana tany amin'ny daio sy sisa de reny nefarany de mikorapaka amin'izao fotoana zao ny fitondram-panjakana satria samy natsapa tena daholo izany tonga voalohany teny ary eto mamana le Ramatolo miteny foana hoe tary anareo tsy tary izahay fa atody miady amam-bato ka zay no zavatra misy ka nytia napetraka zany de tsotra ihany am'izao fotoana zao de mbola mangataka izahay zay ny taratasina lefako tany efa misy enquête parlementaire na fanadidina natao tao anatin'ny tetezamita ambe ohatra oaminao fotsiny ohatra le tany lasa ny filatexiona sany io de eo averina ny fanjakana anjarany miavonavina be ampiko moa ary ny vindavinda be mihitsy ny desianse mady am'izao fotoana zao zay tsy manambola ny tany aloha mivakotra an'izany ohatrohatran'izao miala tsiny fa nao faly izy na tsy faly aleoko alan'andrina mizay alam-bahoaka aleoko alan'ny desianse mady alan'ny ministra mizay alan'ireo vahoakareo fa ny missionnay de miaro an'ireo vahoaka sy mitondra fiangeo fa na inona dia tokony averina ny fanjakana ireny satria zay nitapaka tia nitatitra tamin'izany fotoana zany zay le vokatry le enquête parlementaire anisan'izay koa posara koa le tamin'ny mpanjakany atraiza nefa ny mety ho fampiarana zay satria aka zay ny divanay amin'ny gouvernement ary zay ny mety atonga le motion de censure ak efa tsano niatsa ny gouvernement iresantsika zay avy eo satria mieritreritra le olona rehefa latsa ministra ako de eto amiko ny tany sy fanjakana de leo tapatapa eo sonavamiresaka aminao
tsy akenao mbola tsisy eto amitsika ka zay ka zay ka marina fa evandrena miovasata de manjary ohatrany hoe anao manao kopakambava farany amin'ny vahoaka olona vahoaka fa mitsapany vahoaka ihany le izy ka le sasany ane ta voalohany nitena nanao kopakambava fa le nitena nanao kopakambava any le zao no nandray andraikitra tamin'ny filakevitry minisitra teo ko maninona raha kopakambava fa mitenendra olo tina ko maninona raha tsy nanao an'iny hoe ato aloha le fanderana azy zay nge le izy aomora rano koa zao milaza aminao misy olona zay tao kambany izy efa antitra be le ranga tonga atao koa fa efa mialany koa no orinasa karana hafa koa misy karana mamena amin'ny malagasy ohatra misy gasy mamena amin'ny malagasy fa misy gasy any manendry gasy misy sono mamena malagasy misy gasy a tsy mamena samy malagasy aminy fa tsy fankalana karana io na sono na Sénégal na iza fa marina ihany fa irety filatekisa rety kosa miala tsiny miala fondro ahy fa te tena efa tsy fantatro hoe iza ny tena iheriny fitondrana ao ambatika any ao satria maro de maro zay tany olo mihoatra aminao efa nananay pirofo koa mankanetsy anao Ambatomena ao Analakely de misy ale imprimerie national de hitanao nitevana amoron-dalana ambony iny ny fikambanana zokiolona zay hoe nahitany hoe tamin'ny mpanjakana io de nitondra fanamarinana fananatany hoe mba ho angatahanay naovana itrano fobiana zokiolona de nanay moa nisa manampy angena rehefa nalaina ny fanamarinana fananatany fa lasa filatekisa koa le izy tsika miresakeo tsy laingana olo dininy zany fa efa misy koa ny fanamarinana fananatany tany am'le zokiolona mena tsy haiko tamin'ny tsy hitatsomo moa le izy fa le taratasy moa be de be mbola hoentinany io fa na zany na tsy zany efa latsany aloha le izy fa ny taratasy mimely le zokiolona anay efa tany amin'ny 5 taona lasa na 7 taona lasa teo zany mbola nisy hoe tamin'ny mpanjakana le izy fa hitanay fotsiny zany napakale géométre zay de efa lasan'ny filatekisa ndray le izy ao morarano koa zao tamin'ny nandritry ny teteza mita de izay mihitsy izay sy mipiara-miasampy ny sakana tamin'izay fotoan'izay teniny avaria de ohatrany hoe satria tsy mpitondra fanjakana de tsy ngaran'le olona de teny taty aminay de teny de nanganajana le fefy le orinasangeza-be fa nytanindrazan'le olona de ao ka rehefa ataonao ny taratasy de io nijeren'ny fitsarana de afaka le izy azeronitra n'olona fa azo atao tsara ny amin'ny lalàny ny exproprié pour cause d'utilité publique hoe ilain'ny publique ilain'ny vahoaka de azo amin'ny fanjakana atao makan'io tany io mena azy ka ny zavatra ny tsy teny akadim-bahoaka tsy any atamatavy mandehana ao Ambatoroka iry Ivandry mampalelo ane olonefa ho 3 taona nanasa tomobile tao 4 anao talo zany eo de tampotampo koa le izy de lasa na orinasa de mimena kely hoana le olona maratra mihitsy de lasa na orinasa vahiny daoly fa tsy mba malagasy akoky de am'izao fotoana zao le olona tsy atany tsy aparafara ka raha miny akady-moaka manokana de mbola mafisiko eto pofo ny vaingany iny fa mahay mandray andraikitra ihany ny fanjakana efa ndoalika ny ranombagy efa mety izongozona hatrany amin'ny sezany fa rehefa izay mpisonom-bava-mbahoaka zay mitondra ny feon'ny vahoaka de lazaina fa manao populisme lazaina fa katikaty politika lazaina fa manao kopakambava ny azo apetraka de tsotra efa amin'ny herinandro ambony raha sitrapon'Andriamanitra de fipetraka amin'izay ny résolution ny anaovana enquête parlementaire ary re tanina midimidy semady reo de ho ady adina satria zay taonge matokony parking io any amin'ny 67 zay any atamatavy ny tany rehetrarehetra namidy semady io loha de ho ady adina hoe namidy atao inona amin'ny vola ary namidy inona ny antony satria misy koa ny droit de préemption io tany namidy tamin'ny filatekisa sy karana rehetrarehetra io raha taninao manokana ny tsy olana io ohatrany hoe raha karana izy ka mba trano ray vidiny ipetrahany ohatranazy o mividy tomobile amin'ny karana vidy kirako ty zao avy amin'ny sono zany tsy olana zany fa le izy resako anao le toanany ary tsy ekena intsony na iny kiantra ny ingodona de le hoe vahoaka manjatony mipetraka ao de tsy mba hainy fanjakana tsy mba hainy ohatra ministèren'ny agriculture ohatra mitony mavita ihany izy mame 1 franc amin'ny vahiny mba atao ohatra reny koa ny gasy ka le okady-mahoaka zany de isorana ihany aloha na de hoe sokobatolole jamba vovonilana satria mifanojo tao amin'ny fametrahana ny tokony ASVM nandraisan'ny Andriamatoa ministra Rivo Rakotovao
zay miteny hoe idirana mpanao politika sisisa l izy ko mpitondra fanjakana izy any nge vo fakomaly ny lananao politika zany filohana toko fa reo mitondra rehetrarehetra teto fanjakanareo mpanao politika ary mampalelo anay de zao rehefa miteny izay de imezana fotsiny aloha fa rehefa tadiozongozana ny sezany fa satria zay de angataka mbola angataka ary angataka sony ana solom-bavamboaka maro fa tokony apetraka eto amin'ny firenena am'izay ny ministera ny fitantanana ny fananatany fa tsy alokalofanaria ary olona manampahaizana domaine na inspecteur ny domaine na ingénieur ny topografika zany no tokony hitantanan'io fa tsy dokoteram-biby akoa zay nge na voto amin'ny agriculture taloha dokoteram-biby ny domaine de zao midimidiny amin'ny amerikanina zao ny tany tamy 2008 izy ministre tamy 2008 izy nanao sonian'io io vako io nafakitsika vato ny sonian'le hitatsika ato io le ta malagasy moa zany a zamy mariso io zany nanao soni varotra ny tamin'ny amerikana ka izay a angataka le enquête parlementaire de ho jerena dolo ka rehefa tsy aradrariny kosa le izy na izy ho falina izy tsy ho faly a de aloha hitatsika ho anao tsy misy mihitsy le fitoizana tsy misy le fitoizana satria ndraindray lasa resaka fialonana le izy ohatrany hoe tianimba ny carrière politique andaolodinina ohatra de azereo ny trano anansana de am'izay hoe vasoka be izy mikasika nansana indrindra nasaka antaniko satria nampananteny ianao ny vahiny teto ary ny fahitalavitra rehetra teto an-taninarivo ny resaka an'izay halefa ao amin'ny anteny mera-pirenena ary anoka fanadihevitra anaovana tsangatanana hoe ianao tam'izay mikasika ny sary tamin'ny fandravatrano tenina nansana nanahoana ny tohin'izay ohatra ny tsire le izy tsisy tohiny eto izy kafa zao no apotra eto mba laifi sary eto le izy fa e de mba hita voaka rehetra fa nampalahelo de zao tsika nresaka teto a telo andro taorinan'inona efatrandro de voaka ny ordonnance fa tsy azo andefasana sara ny antemera-pirenena tsy azo anaovana pétition fa avy atrany de tratra ny décision sara manao le izy fa nysolom-bavamboaka be de be ary am'le enquête parlementaire moa de hitanao sonian'ireo tsisy resaka politika io a na mapara na kolafiravanimana na gps manaiky na anaovana an'io fanadidino daoly fa le izy oa satria fanjakana nanao le izy ary tamin'iny koa moa de niongatra tamin'iny koa moa le premier ministre zay niany tontolo iainana sy niala tamin'iny nampanantena hoe apotra olo izy jerena soiany moa fa navoaka amin'ny matv sy ny télévision sasa ny fiva sy ny rta sisisa tv plus any tsy namoaka le izy nefa mamoaka ihany izy taloha tamin'izy mbola anany ohatrohatr'izay tsy mamenatrana zany zany fa tsy azo natao tsolo le izy fa zay le ordonnance vokoravanay tsy ela inona no inona ary no ivadika resaka politika kelitsika reo avao man tsy hamaraparana nyty resaka ato tany ity inona no atao hoe vahaolana maharitra tokony apetraka satria zao zao a ny mpitondra na tiana na tsy tiana de lasa mpamafarano maso aloha zany rehefa ravatrano ny olona fa tsy mamafarano maso akory ary izy mpamangy amin'ny fahoren'olona tsy mamangy akory ary izy zay mamangy eny ao anaty fitondrana ihany ianao fa inona ny vahaolana maharitra ka tsy mitovy aloha e le mpanatanteraka ny tena azo lazaina fa ao anaty fitondrana satria izy manatanteraka mpana exécutif izy manatanteraka an'io zavatra io fa zay mitondra azy hoe tanterao io fa rehefa tsy manao tanteraka an'io izy de tokony hoaonganay ka zay mihitsy sadirako satriaresaka politika tsika reo avao de verenana zay andre matoana ivaraolodinina fa inona natao hoe vahaolana maharitra ny vahaolana maharitra ny olana fananatany aloha zany a vahaolana maharitra de zay mbola miantso manao antso izay solom-bavambahoaka maro a fa ny tenako anisan'ny soloteny eto satria ny vondrona politika mapara zay nidina teny akatom-bahoaka sy ny solom-bavamboaka solotena-mboaka maro de saika mitovy hevitra amiko avokoa tokony asiana ny ministera ny fitantanana ny fananatany zay ny vahaolana maharitra io ministera io no mitsinjara sy tena mijery tanteraka ary resaka teknika io fa tsy politika fotsiny hoe satria za filohana toko akaikiny filohan'ny repoblika de zany hitantana n'ity fananatany ty na de tsy de fantatro a lohan'ny sotongony am'ity de raha vo miteniteny raha olo dina de ataoko hoe manao populisme de ambonana an'izao itsy amy gazety sisa ho aratsina za vo avandafin-drano paky maty velavelona asiny ministera io ary na sanatria ary satria moa zay zao a tsy de tena eo anatin'ny fitondrana na de nanoana ny filoha ary a na hoela na hoaingana tsy maintsy hidivanay hatramy farany io le hoe ministera io satria misy nge ministera angano misy nge ministera antsono misy nge ministera ny fiopiny ary iny tena olana hipetrahantsika eto madagasikara ny tany fa iny vahaolana faharoa de zao jerena daoly a ampiarina le lalàna de jerena le lalàna teo aloha
ary io a de raisanay hevitra amin'ny mpanao lalàna ndraikitra iny fa zao rehefa tonga any amin'ny gouvernement la izy a de tokony ho taterahana ohatra fotsiny e azo atonga mamerina ny tany amin'ny fanjakany ohatra fo lalàna efa misy io ary ny ministera fanajariana ny tany tokony hanao an'izany de mena voaka rehefa tsy nampiasain'le olona le tany fa tsisy mampiatra le izy zay ny vahaolana faharoa amboarina le lalàna ary ny vahaolana fahatelo a de mila miaino ny feon'ny solombavam-bahoaka na iza ministra eo a miaino mpanatateraka fa raha ny haino ny teninay ohatra tao amin'ny fitondram-panjakana ny ministera mitatana ny fanajariana ny tany zay miany domaine tsy nisy ho fandaravana trano raha ny haino anay mpitandro filaminana zay ny amin'iny a de zay moa zany a mahararotika etaona fa namoaka ny titolo lalàna tsotra momba fanana tany ity a zay boky fampahafantarana tsotsotra mba halalany rehetra no tokony ho fatany ary farany de farany a rehefa mipetraka amin'ny tany ny olona iray a na tany aiza apetrahany de tokony mijery izy hoe misoratra amin'izy io tany apetrahany io narakoto narabe narasosa so de efa voongitra izy vo milaza ohatra maka fanamarinana fanana tany izy sy maka saky tany raha sanatria moa tsy mameny any ny fobe ny fanana tany a eo zay solombavam-bahoaka afaka manampy azy do ivadika resaka politika sika andriamatonay voraolodinina solombavam-bahoaka mpikambana amin'nahandro mpanjakana ao anatin'izao repoblika efa ifatra zao sangaraka amin'ny fomba firesaka ao teo dia mametraka hoe zay tsy tena isan'ny mpitondra de tiako idirana kely ny mapara ve aiza ho aiza am'izao fahasalamany manohitra ve sa tsy manohitra amin'ny mapara fa to teneniny anareo mpanohitra de milaza fa zay tsy manohitra kanefa ny fietsika sy ny firesaka reo de ohatra rehefa mirona makany amin'ny fanoherana nampiantso tamin'ny fananganana ny atoko politika HVM zao ny tompona andraikitry ny atoko ny mapara ny tsy hita tao anatiny tsy efa miseho masoandro ve mizotra makany amin'ny mpanohitra tanteraka ny mapara zao no fandehany ny mapara de tsy antoko politika fa vondrona politika mitambatambatra zany hoe plateforme tsara fantatry ny olona ihany mantsy zay mahavondrana politika samy hafa azy a de io na mivady aka mitovy hevitra maty ambaki ny akonakotrika tsy hoe mitovy hevitra taolo ny rehetrarehetra tao fa nisy ny tao zany a manana ny heviny antokony fa ny raisana taolo zany a dia no hoe hanohy ny tolona zay nataon'ny filohandranirina Rajoelina zay mahatonga le anarany mapara hoe miaraka amin'ny président Rajoelina ny zava-nisy a de zay de nanohana zato isan-jato ny filoha rajonary mampianina tamin'izy ngotsaka de za moa tsy amo fotamandry a fa reny hitatsika reny ny resaka raha ny tokony lotsika zany a rehefa lany filoha-pirenena ny filoha rajonary mampianina raha lotsika ao a za tsy nga lalan'izay fanarahan'izy tany fa de hoe izy anisy ministra akaiky ny filoha Rajoelina teo a dia tokony mapara ny prime ministre antongony lazaiko an'izay tsy hoe tezeviako za fa afisainky voalohany a lotsika zany satria HVM ny filoha rajonary mampianina ny nanohana azy ny mapara za tsy teny hoe mapara ny natonga azy lany fa nanana anjara ngeza be teo mapara nalany azy de tokony mapara zany ny antony faharoa de zao ny andininy faefatra amin'ny dimapolo de milaza fa nivondrona politika maro anisa no mametraka amin'ny prime ministre de tokony mapara mametraka azy fa sainginy ny soloana tenatena teny moa ny ACC zay fatatsika zany a fa olona akaiky ny filoha ankehitriny ny tao a de namboariny iny a dia vity moa tsy resahana tsony fa ny zavatra an'zao de zao izy zay rehefa misy tsy mety a de miteny izay zay tsy mba mijery arina tafa manohitra izay a ny zavatra tsy mety samy hafa mpanohitra sy manohitra mpanohitra de io mihitsy ny asany ohatrany hoe mpampianatra io mihitsy ny asan'le izy a de mpampianatra fa raha androany mampianatra tsy mpampianatra zany fa mampianatra ka izay ny zavatra an'zao tao zany hoe ny mapara zany a de tsy manohitra le olona napetrany fa rehefa misy tsy mety kosa ny ataony a de tsy hoe satria anao napetraka zay tsy mifidy anjely de hoe mety daholo zay ataony rehetrarehetra tao fa rehefa hitanay hoe tsy najaina ohatra lalam-panorenana de miteny izahay de tsafokeno mahena mahery iny a mba vao manapomy eritreritra napetraka andray ohatra nyteny any antemera-pirenena lany ara-talàna zao Christine Razana Mansoa lany ara-talàna zao ny tenako filoany voamera amin'ny fanajariana ny tany sy fitantanana ny fanana tany de anaovana fivoriana sabotsy lahateo de aongana manta fotsy de tsy maintsy miteny ny mapara raha zay ny lazainana hoe mpanohitra zay a de mpanohitra zay
amin'izao fotoana zao fa zay a manohitra le zavatra tsy mety fa izay kosa tsy mbola nanapa-kevitra hoe andraintzay tsy nitoerana mamaika anay areto de milaza mivahoaka rehetrarehetra fa izara ny teny hoe manohitra de hitako loatra hoe tsy mety loatra le fanderana trano tsy mety loatra le fiavina vonana ministra sasany fa za tsy andray nitoera mpanohitra zany raha vice président laiko io nge tsy nisy nividina zany vice président teo hoe fa nyfanarahany raha mifanaraka atao de nahazo ka am'izao fotoan'izao no mapara de tsy mbola mpanohitra systématika hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminay de toeranay fa manohitra kosa n'izay zavatra tsy mety fa mbola manohana aloha raha mbola azo tenenina le mpitondra hoe tsy mety ngety itsily lalan'inany izy tia so de ikudy balita natao batisa ikudy voalavo nitsikika any an-danitra marina fa eo ampelantanany ASVM ankehitriny ny fitondrana zao vao nahita hoe ay le premier ministre ty ASVM zany de satria eo am'y politika ay ty ministry ny fanajariana ny tany sy ny fotodrafitrasa sy fampitaovana ty flou national ny antoko politika ASVM zany hoe ny ASVM zany zao mitondra de taty teo nefa fa tsy nisy natanjaka tahaky ny flou makaravalmanana teto mba tsy verena ngeny atrano tima fanabeazana tima fahasalamana tima rehetrarehetra atrany flopokotany ny rehetrarehetra tao fa rehefa mitsotra le vahoaka satria manararopahefana loatra miavinavina loatra tsy miheny fiombahoaka loatra de reny ny efarany de zao sisa ministra ray sisany azo na de lelaka atao PMP ary ministra ray zay nge tsy nila ny ministera io fa namanay moa tsy nahaboky ena de lasa tany ya ny am'izao fotoana zao mikonikonina resaka motion ianareo iny tsy mba zaza eny eo ihany ko nivoaka angazety tamin'ity herinandro ity lay hoe mety analana amin'ny toerany ny solombavam-bahoaka izay namadika palitao teo anivon'ny mapara mbola miankana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana moa ny atao hoe teny farany mikasika an'izay manaona mikasika an'ireo lafin'ireo inona ny tena ambadika zay zavatra zay le hoe mikonkonina aloha hoe nanao motion de censure zay a izy io zany a tsy fantatro aloha izy mikonkonina le izy fa ny lojika fotsiny kosa aloha de zao hoe mitondra ny programme anasany ny premier ministre azonao de hitaneo aminay le izy de tokony anaovanay adevitra nanaovanay débat ao iny satria izay nge mitondra fiombahoaka hoe ity etahitam-bahoaka ty ny tanterahanao de avy eo izy a tokony mangataka fitokisana aminay gouvernement hoe azonareo antoka fa zay fahatanteraka an'io zay le vote de confiance fa ny zavatra am'seo ngena ny premier ministre raha tonga teto nataon'olona fimezana fa de teny foantsay be mikarakopa nanalefa tany izany tsoko anao na teny anglisy raha olodinina zany mbola avy amin'ny teny anglisy na tenina hainay dolo zany toko tonga ny apotsofo le mpisolo vava miaro ny premier ministre nefa laza pitolona tamroa amby fitopolo hoe tsara ny teny foantsay fa zay ny teny malagasy ny teny pirenena renretrarehetra reny zany tokony angalany toky aminay aloha de mandresy lahatra anay izy de avy eo zay manadina lesona aminy afaka roa volana telo volana inona ny tanteraka inona ny tsy tanteraka zay ny tokony ataon'ny gouvernement mangataka vote de confiance ao izy hoe atokisanareo ve zay fa le resaka mahatonga le olona mikonkonina anio ngama raha mikonkonina na tsy fantatra koa le izy de tsotra le izy tena ohatra mitarasoka be loatra le asan'le gouvernement zay ny lasalazan'olona manao kopakambava avy eo sy manao volana tenda satria izay nampanantena ny vahoaka hoe vidio erajonary mampianina flou faralany izy de zao no tanterahana satria zay no anantena hoe olona avy aminay na natanteraka le izy kanjo olona mialatsiny fa olona tsy de fatampihivina dolo le ministra sasany hoe avezana aveza ireo de mikotana ny any atsimo mikotana raikitra ny lavatrano raikitra ny ery gouvernement raha tsy efa voapokopokitra zay le gouvernement vao miteny ka fijeko alizy a tsy mbola tena hoe isy eritreritra n'zany eo fa le olona fotsiny mieritreritra hoe rehefa tsy anao raha reto ministra sisisa reto aloha solona ministra mavita azy fa reto ministra reto toetra manenjika mpanao politika fotsiny sasany fa to tsy hita zay zavatra mivaingana ataony tsy zay ny lasako vavana fa ireo fa aroa mikasika le hoe anao décision tsy mamparatra am'izao aloha mbola tsisy resaka an'izany ao mbola fampiavanana ny ataonay eo sinsisa fa raha ohatra kosa efa mipetraka le vondrona parlementaire efa mandevitra mafy zay a mampiavana mafy zay satria anaty fampiavana pirenena kanefa mbola misy olona ihany itsy valapandry afa kosa angamo zay satria zay de mitaky ary zay no vondrona parlementaire anay ray ihany zay 7 fa zay te hiala ao anatin'izay de tokony miala izy azony atao ngotsaka tamina zavatra hafa
fa rehefa niditra mapara izy a de vondrona parlementaire mapara fa tsy asiana hoe mapara 1 mapara 2 mapara 3 tsy misy an'izany ho mapara de miaraka amin'ny président Rajoelina fa tsy misy hoe miaraka amin'ny coordonnateur marantina miaraka amin'ny ministre Rakotana Rabe afaka manangana an'izany izy rehefa tianao an'izany ka zay no mety ka raha ohatra kosa ao anatin'io vondrana parlementaire io misy te hiala de zay kosa angamba tokony ho esorina zay angamba ny zavatra misy iny ty verina kely amin'ny resaka ady tany asa de efa miroso makany amin'ny famaraparana antsika ndre matoso olom-bavam-bahoaka satria rehefa betsaka ny resaka ataony olona hoe mpaminany tsy masina taniny ve ny mpitondra eto Madagasikara sa ny vahoaka malagasy mihitsy ny tompony mangataka ny atiny de misy mihitsy ary ny mahasamy teny hoe afaka 10 taona na afaka 20 taona ano any de mety ho karazany tony sokajina ho tahaka ny gidro la hoe sanatria resaka zany olona ny tamingana amin'ny Malagasy ary anaty réserve tahaka ny arboisienne ny Australie ve isika Malagasy ny farany de ahoana ny fijerinao an'izay lafan'izay satria ohatrany somary mahatonga divitra be dia be zay na ho an'ny olon-tsotra eny an-dalana na ho an'ireo atao hoe mpisirasira ny anatin'ny tahalany internety de miaraka amin'ny satroka sy fihetsikafa indray ianao eto fandraniko natao mihitsy ty satroka ty mba nampirofoko satria ohatra misy miresaka loatra hoe ianao hoe de tsy matahotra raha olodinina fa reo consulany Pakistan e consulany Espagne ne karana be fa tanorina be ngereo mahazo tany eto Antananarivo reo de zao ny ataoko hoe tianareo ve raha ohatran'izao ny satroka satria olo ohatran'izao zao vao toteny ampitandro filaminana boky satroka ohatran'izao satria izara ny teny akatim-bahoaka tamin'ireo manamboninahitra lieutenant capitaine colonel teny de niteny filatexa narany ka hanao afatra ihany ako de mba ataoko ohatr'izao fa nefa rahantsika eto Madagasikara ratsy nitandriny itsika de ohatran'izao dao ny fiaingotsika manao boky satroka ohatran'izao satria mandehany ianao eto akoron-drano eto boky satroka daoly mandeha anao ary boky satroka daoly marina fa misy karana mamena mikasy misy karana tsy mamena ary za tsy matahotra karana mihitsy koa raha zay no resahana eto raha zao tarihako zao koa hitanareo any koa fa tsy hoe belona denina rerako nariny ny afaka anaovana anio ka izitsika zany tsy tokony tsika malagasy zany manana maizy atsika tsika tsy tokony atahotra an'izany mba toa sany jogo taoninatrehny bilidozera teo ary natsapan'izany any rehetrarehetra de mila mba manao mafy loko tsika ary zay tena apetraka eto ary zay de milazy eto amin'ny filatexa tsy tetateta masana tsy tetateta ria morarano reo karany de efa milazy eto zay fa rehefa tsy andrainy andraiky ny mpitandro filaminana raisina vahoaka ny andraikitra ino zay andraikitra raisan'izay sao de hoe apresika ny olona ho any anatin'ny fitsaram-bahoaka tsy any amin'ny fitsaram-bahoaka mihitsy sy raha olodinina rery io fa mibe de be ny solombavam-bahoaka fa hiteny amin'ny vahoaka izay hoe ianareo no mifidy anay de verinay aminareo ny fahefana rehefa tsy toteny izahay de hitatsika eo ny toiny ka manao afatra ako am'izao ampitondra fanjakana manao nyity satroka bory ty ako satria ny mpisatro bory ohatran'izao matetika no toteny teny akatim-bahoaka de mbahoaka mba ho toteny androany aoka re ireo miaramila be de be reo mba hitety fokotany ho any sotry ho any andavamamba eny andravoangy renyrehetra fa mba tsy ampioro vahoaka itsony aoko toy ny bilidozera mpiavana be de be tseho tony mba hanaovana lalana mba hanatsarana tanàna fa tsy ampiorona vahoaka ary miantso mpitandro filaminana ny tenako hoe mba eno ihany zay solombavam-bahoaka marina fa miaro didi-pitsarany ianareo tena nansana marina fa miaro didi-pitsarany ianareo fa mpanao lalàna koa miresaka aminareo ka dia manao an'izao boky satroka izao ako satria maro mpanao politika eto no manatona boky satroka kehitreny ka mba misy boky satroka manatsaina vaofidy-mbahoaka koa eto fa malagasy kanefa tsy miendrika atsika zao ka de hoe isokoko ty satroka tya loha apetraka fa de teny malagasy ny apetraka eto hoe malagasy tsika tranao tsy mizavaratra zay tsy maleky elofana aza velorombo tamin'ny malagasy sanatria mivavana dililela anenjika vahiny eto vo tonga saina reo mpitandro filaminana ho tonga saina ny mpitondra mpanatanteraka rehetrarehetra eto Madagasikara fa ny malagasy tompo de anazy ny tany ka azo atao tsara manome azy ny vahaolanao kady-mahoaka ny moa zany de tsotra ihany miangavy amin'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana ary ny fotodrafitra azy zay mba hiteny an'ireo filatexa hoe avy reny ny tranon'olona anaovitrano reo malalaka Madagasikara manana tany be de be anareo
efa septra ny be voka efa kofona ny be antitra na ny tenanay aza de mba jereo mba ataovy lahara-pahamiana am'izay gasy am'izao fotoana zao am'ty resaka fananatany ity ary miangavo farany zay ministra rehetra toerana ara-politika ny anareo reo nydika an'izay aza manenjika mpanao politika anareo fa matoa voafidy ny sombavambahoaka de resaka politika izahay fa politika mpampandrosonany anay politika mpanasoavana ka ianareo tsy ministra mandrakizay akory raha ohatra anareo tsy mahavita azy de tsy maintsy ho avy aminareo motion de censure ary eto de misarika an'ireo député sasany nareo manana foto-kevitra fa matahotra nareo sasany hoe sao de raha van'ny filoha-pirenena ny antemera-pirenena de lasa nareo manginana de misy tokony ho tenenina azy tsy tsy azo rasenandrava ny temera-pirenena teto raha avakoa taorina fa mino fa tsiditra am'izany filoha-pirenena fa lampany démocratie fa raha ravany koa rehefa timbahoaka nareo lany foana raha ny fijoronareo ny foto-kevitra reo no andravana ny antemera-pirenena aloha raha ava ihany io fa tsika tsy maintsy mijoro miaro sy manazovahoaka tapitra ihany ko nyfandarantsika andriamatoana ivy raolodina ny fotoana zay niarahana taminao teto mina fotoana fo isindray-mbava afahanao mametraka mandrapitafa sy ny mandra-piona mampijery atsika eny a fa dia misaotra nareo tamin'ny matv ary mbola misaotra ny malagasy vakifolo eto de mbola mampahery any a ny malagasy rehetra ravatrano ary miantso an'ireo solom-bavamboaka namana mba hiara isalatsika amin'ilay enquête parlementaire amanerana Madagasikara io fa ty atao Tananarivo any ary mbola hanamafy ihany koa ny tenako fa na iny kianitra na iny kidona na ovanarapitso ary ny antemera-pirenena na iny de izay tsy anankitsony a mbola ny vahiny no anjaka sy bana ny tany malagasy fa ny malagasy ny tompony tany atsandratra ny teniko arovako ny taniko eny ary sorana VDP anao andriamato Naivo Raolodina solom-bavamboaka ny Madagasikara nanaiky ny vahiny teto mitondra zay dinidinika izay ny fiarahantsika amin'andriamato Naivo Raolodina no farana fa l'actualité hoentindraykely tododo any atsimo ianareo resaka kely na mitoedra raha any amin'ny faritra atsimony nosy zay azo lazaina hoe nafampana ihany ko ao anatin'ny tapany faharoa ary de mbola manasa anareo anaraka izay dinidinika izay tompoko lasy tompoko vavy mbola mamerina ny fiarabana ho atsika rehetrarehetra manaraka ny fandarana l'actualité am'izao alin'ny alahady izao indrindra ho an'ireo zay zao vao manaraka izany fandarana izany itodidikely any atsimony Madagasikara isika ato anatin'ity ampahampitona ity faritra atsimony Madagasikara izay nafampana tao ao ary mifamaofao be ihany ny resaka makasika ny antony mahatonga izay tsy fandriam-pahalemana izay solom-bavamboaka ny Madagasikara voafidy tany Betroka andriamatora Andrena Solo Jean Nicolas no vahiny miaraka amintsika eto indray izy raha teo moa dia filohany voamera misahana ny fandriam-pahalemana eny anivony ny antenimera-pirenena miarabanao andriamato solom-bavambahoaka ya miarabanareo ato amin'ny matv ary miaraba koa anao indrindrindra mpanoditra an'ity fandarana tya ary miaba miarahaba ny technicianna indrindrindra zany ny vahoaka manaraka nyty fandarana ty satria efa manerana Madagasikara ny fandaranareo dia miaraba anareo tompoko raha jerena amin'ny akapobe somary aravina ny resaka mandeha mikasika andrarahany atsimo akoatra n'lay asan-dahalo sy ny fifanafiana afatisan'olona dia voaresaka tao ao ny amin'ny fisiny antony hafa zay mifantoka kokoa amin'ny resaka arina kibony tany mahay tonga izay savorovoro sy toedra raha mahafampana efa volana maromaro zay andriamato solom-bavambahoaka inona ny fanazavana ty amboalohany amin'ny akapobeany afahana miresaka ny hoe toedra raha marina any atsimo am'izao fotoana zao marina fa atao Betroka ianao ny voafidy saingy ao anatin'ny faritra anosy izay hitrangany zany olana izany no faripiadidina zay sahaninao voalohany aloha mikasika ny resaka sy fandriam-pahalemana dia izy fanasitrikanao teo zay zany any amin'ny faritra asimo zanao tena mavaivay na hoe tena mahery ny resaka asan-dahalo sy ny resaka hoe abibina zany ataony sy matao tody kanefa kosa sy tadiditsika koa zany fa sy de hoe faritra asimo ihany tokony imbazena ny eritreritry sika fa eto Madagasikara zany eo amin'ny 80% dia anisy ranjakan'zany resaka sy fandriam-pahalemana zany indrindra eto Antananarivo na any amin'ny faritra melaka na ny faritra ny aloatra mangoro misy an'izany resaka hoe abibina resaka hoe sy fandriam-pahalemana zany kanefa manao miteny magnontany any resaka hoe any amin'ny faritra asimo ny tena basevanao am'le question voalohany dia mikasika n'le teninao teo hoe misy ny sahala amin'ny hoe misy arena kibony tany dia sy tiany sasy ny olingelena dia manjary mampirisika ny resaka hoe andian-dahalo andian'olona maromisa andray anjara resaka sy fa na ro atao asika acte matetisyma na hoe angalatra fananan'olona zany na andrafan'ny ombon'olona
mety misy lafiny marina ihany zay kanefa raha amiko manokana zany de am'kapobeny a ny tena marina dia ny olona zany a maro ny tsy anasa de maro ny olona andevozina amy resaka hoe ampanavona resaka hoe service kanefa sélectrité na le olona de maro ny olona sahala amin'ny hoe manana aso zay amy resaka hoe olona zay nanana an'izay arena zay a dia nalainy sasany de mety misy le resaka hoe saosaondresaka dia mahatonga n'le valifaty sahala am'izao ka mikasika resaka hoe tena hoe mikasika ny resaka hoe resaka anakimotany zany tsy de ety lala mizy satria tsy de mbola voapovofoky sara zavatra zay fa ny tena voafoko tena marina zany de hoe misy ny olona maro misy anasa ny tanora sy manana asa de avy eo misy nlerendy zaza vao regny zany recrutena nefa tsy zaza vao regny zany nadirina maramila nefa tsy mba hoe zay rehefa ny fanjakana fandimatra zany hoe ahoana mba recruten'olona reto tao anagasima fa manana olana ihany zany ro tanora reo raha ohatra ka hoe mba manao am'izay demande d'agasima zay satria mety misy ara-bolana aloha am'izany dia tsy tafiditra le olona zany de itody eo avy teo iteny azavako kely izy avy teo manao le question anao dia le mosary avy teo miresaka tetezamita teo zany io moa sy ty tetezamita anao sy mianasiny fa io zany depuis zany atrainy amin'ny fitondrana zay fandimy teo zany nata amin'ny androny rasiraka safelbera na tamy ravalimanana efa misy zany resaka hoe resaka dahaloa fa tamin'ny resaka tetezamita zany de zavatra hafa ny forona satria nova endrika le resaka rasandahalo satria sahala amin'ny hoe araky ny teninao sy mena diso ny olona mieritreritra anazy hoe sahala mety misy olona mampisaka le izy ahoana mieritreritra anao hoe ao avo telonjato agnanarony telonjato de ahoana ny alafin'igny zany le dinina fosiny raha zay hoe ho vidy otrino ary vidiny omby regny raha hoe samy manaka ndraiky zany le olona nefa sy maintsy misy chefchefny koa zany le olona zay raha zay moa zany mbola adidina am fotony satria zay ny azao mbola manomboky satria efa napitany zay zavatra zay raha tadidinao tam'sika fotoana tam'za mbola tamin'ny rapporteur am'ty commission ty de efa nanao an'izay zany amy fotoka nefa tsy nenona zay tam'izay fotoana zay tsy nenona satria sahalanao teo hoe rano tondrokigisa fosy zany zavatra teneninay ka oazavako agnanao asipela zavatra zay io zany tsy possible zavatra efa mety manana sara le ahain'le olona misy an'izao zany a mety io misy olon-damosony zavatra io zany hoe anakodina zay mbo constaterny loa saritra ny tena ny zavatra zay satria manzany manera hoany le soupçonné olo am'izao fotoana zaosatria asika nira zavatra hoe mba zavatra constaté sur le lait zay mavaka mivonoteny olona zany fa manahirana ihany zay ne resasika eo a raha vidindreo reo omby zay olona hafa otrina ary le omby nefa zareo de misy maty koa raha ohatra ka manao resaka hoe mifanenatra am'le tompon'olo sy mifanenatra am'le mpitany filaminana fa le olo zany de sahala amin'ny hoe fa olo romotra de zay moa zany natonga anakay miteny hoe izy io sy vatan'olona loatra fa resaka zavatra mahadomelona koa mba tokony zay rehefa ny fanjakana fobe koa zavatra mahadomelona satria olo eny tsy lina fa tsy tompony tenany na de misy ny grigri fanafody atao zareo a resaka rombony koa tompo koa de tokony zay rehefa ny fanjakana foibe zany mba ampifomotrany hoe mba ampialiny zany resaka rombony zany satria misy an'io zany a amy faritra zay misy nay amy faritra ny tapany asimo indrindra amy district mipetroka io zany tsy maintsy misy fiatraikany am'zay raha zay aby zany mahatonga ny olo manao sa manao bibiny sahala am'regny ahoanao moa afanao itodibasy dodibabasy na de hoe manjaka ny fa ampiarandreo zamana le izy de mahatonga ohatran'regny fanjava misy andre mato solom-bavam-baoka araka ny teninao teo tsy anasa ny tanora misy ny olana fandoavam-bolany amy fiverenana amina engagement any olona zay nandalo service a fa na izany na tsy zany na eo ary zany a misy hery manosika an'ireo taloha dahalo roapolo telopolo fafabe ny am'izao fotoana zao asa aloha mbola dahalo ve ny ilazana an'izany hoe telonjato lany ndray ary manana fitaovam-piadina mahery fay eo ma tsy mba tonga tsy mandeha azy zany za mitenanao fa zaho de anisan'ny olona raha ohatra ka fahatelonao ao na faefatra mampangery firana zany mahita olona sahala amin'ny hoe anaovana bebe zany misy rariny fotsiny andravana ny fananan'olona misy rariny fotsiny niova misy nle fanaovana ny dahalo tamy tindray mitoraka teo tamka tam dezamita sako ny tenanao zany satria taloha mako izy io tam fatamety misy oa zay tokony anao te mbola constaté le zavatra zay mety misy hoe iza marina moa olo andamosiny izy io fa zao fa miasa zay soriko eto avy de sody adiny koa misy ohatra ny secrétaire de la gendarmerie ny seky zany sy ny commandant de la gendarmerie fa efa miara-miasa zay zao miaraky amin'ny ministre ny police
miara-miasa satria ireo zany tompony resaka hoe renseignement sady repa hoe police judiciaire ireo olona reo zany karaha i olona reo zany zinao hoe miara-misy alaminay zay olo tompona ndraikitra mikasika an'izany eo anivona saminy somany fataro fa mety misy résultat ihany zany mety fantatry hoe iza maro olona andamosiny io sy asiana sentiment io laizana iza zao dra matosolo bavambaoka efa traminao mbola tao amin'ny congrès ny tetezamita ny favorisaka foany zany zavatra zany mandeha ny fotoana mitombo ny isan'ny ravatrano maitrano ny mamo iaina zay anjatony ka iteny aminao miandro rovina iteny aminao azany tam'izay tamin'ny tetezamita ao sy niteny anao zany zany eny fampiresaka amin'ny filoham-pireneny kasika resaka hoe réalité ny resaka hoe any afaritra atsimo io e za hitanao zao ko zay nanao olona io maroko anao volona kosa zay sy ipetapetrapotsiny fa anampy azy stable amin'ny fitondran'ny hera zao mampianana zay filoham-pirenena zao fotoana zao satria sy zavatra stable etra tsy misy ny sifany-palemana de sy misy miara-misala azy amin'ny fona manontolo zay zany hoe ahoana ny fomba anampiana ny olona ty fa miomoe zahay ahafahanay any anao azy zavatra zay satria agnatony de zao sy resaka mpitany filamenana sambrely any zany no ametrana an'izay vesatra zay fa zay revana kosa koa hoe ahoana ny agnampeny ministère satria ny ministère anao programme anasany raha sisy ny fandriampalemana sisy dikany zavatra zay tokony iara-sala aminay koa zany zavatra io de zay zany mahatonga anao hoe bon teny tamin'ny foloa zay hoe anaovanay plan d'action misy le président de mena resaka devis zany izy a de mety omena ny ministre finance de mbola mandalo conseil sy raha normalement raha resaka vonjy-tavalara tenenao teo hoe tsy tokony mandalo conseil zany fa tokony zay rehefany zany nge sy vola toky sy tofirony fa zay hidiny amin'ny fotony hampiavana am'izay hoe ahoana niveregnan'le olona am'izay resaka fihavana zay izy amam-pihavanana dalo sy ny olona voatafika ave dikan'izay zany hoe misy olona fanafika ny atsimo fampianarana sy atsimo fosiny tenesika zany enge iny fa nataonay finadinantany fotony resaka tatsimo tany reny fa hoe zay revana ny vahapisy ny fandripalemana eto amin'ny tany sy firenena akapobeny zany ho zay revana amin'ny fotony ampidirina am'izay zany hoe ampianatra an'le olona amin'ny fotony na zahay hoe natifile toerana na zay olo manapaizy am'izay hoe mila ravinahitra any aminay any ny pitory ny président de l'état zay olo mofidy iara-misala zany ahafahana zany hoe hidina amin'ny fotony ijereny zavatra zay satria sy vita mora io satria ny olona fa be da be le visy noho ny resaka hoe fahifalavany zay resaka hoe 10 taona nanjakanjakany zavatra zay satria nahita faible zany fanjakana de vandreo dahalo reo da vandreo raha reo zay zany ataoko anao sy misy miara-misalao am'ireo olona tongotongono teo reo zany miaraky am'ireo ministère sy nabaratongany mba hagnampy anay koa zany fa sy zery sery tsara fotsiny koa tsara fantasinareo de jean ty zavatra tena koa mety ao gaganao fa ny mpitany filaminana am'izao fotoana zao nkena angaty amin'ny faritra simony efa matahotra zany izy nanao zay resaka hoe poursuite na hoe agnentsika ndraiky anao agnaradia de zay moa nataony amin'ny conclusion atao tamin'ny assemblée nationale atao hoe tokony hovana daholo zany resan-dary mareny satria fa simba ny sainy simba ny sainy satria agnatiny masimba sainy président be regny namany regny maty de sy motivé fa ro zay zany mahita ny fatiny namany reo de matahotra ke zahay refa resaky tamiko matady resan-dary mareny sy ny seky sy ny ministre de défense de hoe sy sevatra fa aleo diovina aloha reto zany de am'izay zany hoe mba faire sana amin'ny hoe frais sana amin'ny hoe madio ny sainy zay ho avy eo de ohatra am'izay koa zany amplisin'izay nampitainay tany amin'ny ministre de l'intérieur hoe ovao district faritra simo daholy satria délégué reo mangala sy mandio ny omboalatsyreo mahatonga ny hoe mbola misy ny asa-dahalo satria omboreo zany hoe madio foana lafa tafiditra agnatin'ny amy toerana zay andiovandreo anazy zany diovina zany de atao fisaranaty koa tompokoa ny olona diovina mba hahafahana zany fezana zavatra zay fa mbola hoe zakabe izy raha zay fa hanao an'izay zany changer le comportement devant le fiarahamonina anao zany mba manaova madio anao zany manaova zavatra tsara koa zay hitany hoe filoham-pirenena fagnampy azy de zay kosa satria izy zany hitany hoe fa hoe tanao zavatra tsara fa anao agname tolo-tanana anazy koa tompo de mila madio tanana koa fa sy hoe anao zany hoe manao infraction manao dalàna de anefa anao zany hoe anolo tanana anazy ataoko sy ety zavatra zay hovana ny olona ozy ianao fa ny zavatra misy ny rafitra mipetraka ve noety manana misy ve ahafahana miantoka fa aomby le olona rehefa hovana so sanatria mantsy hoe anova olona ianareo de olona ahitan'izay sary ratsy be zay ndray ny tonga any de hokivoko izy reo zaho miteny aminao miteny aminao za zany tena système politique ko zany amin'ny stratégie apitaiko amin'ny lehibe sy nambaratonga amindreo maramila zay lehibe ny sy nambaratonga zany na amy semgam zany amy ministre de défense na ny amy sega na ny amin'ny commandant de la gendarmerie satria ireo tena misalahany any amy fotony ambany fotra zany olona reo zany tenako aminao ny olona zay alefanao sala amin'io stagiaire zany vaovao apetraky any io zany mbola madio le sainy io zany mbola hoe matao satria mbola nivoaka taminy koa le amle discipline
raha anao manao corruption zany mbola crayon anao ohatrohatrohatran'izay zany izy crayon anao de izy mbola sainy mbola vo tamin'ny école iny zany izy nao avy de andesiny sur terrain votrasin'le fraposan iny satria apetraka koa ny officier na ny adjudant chef na raha ibaiko n'olona reo mba olona zay mba olona hatahotra anao apetraka anao amin'ny toerana zay anandriana anazy io matahotra izy agnaraka ny teninao moa satria anao zany de député de io zany mibaiko mibaiko an'le olona zay voavy amin'ny stagiaire de manjary hoe mba mipetraka anaty sainy foana zany le lesona antany amin'nykolona mety manateraka le asany zany ohatrohatran'izay zany zavatra atao am'izao fa sy midiko kosa ane ny gendarme manontolo de manao infraction misy ihany koa tsy manao zany regny zany mapetraka atao naman'le olona voavy mba hoe ametraka an'izay resaka hoe ahoana stratégie tokony anaovana an'le asa mba angoresaka an'le sandahalo ty misy mesy atao zay daholo zany siny ambaratongana any amin'ny fisarana na any amin'ny intérieur nohatran'zany ka zay zany nitoko tamy intérieur koa hoe tokony recruter nareo délégué vaovao asika nefa niverina ny finance masika to Madagasikara normalement fanjakana foibe tokony anao an'izay apetraka an'izay poste budgétaire zay zany maromaro ao amin'ny délégué aloha voalohany ao amin'ny intérieur ao amin'ny gendarmerie ao amin'ny police nationale zay zany tokony recruter malakilaky am'izao fotoana zay izy roketo moa ny fanjakana foibe fa apiditra ny regny mpampianatra firama reny koa tena sara ny programme lasan'ny fanjakana tamin'izy regny satria regny koa zany miara iasa aminay koa reny mpampianatra firama regny satria regny toteny any amin'ny fotony moramora zany satria re fa nososy am'le zaza mbola isonitra koa am'le zaza tsy nianatra aty zay mba moramora koa mambita an'le message koa zany ray aman-dreny koa mpampianatry reny de tokony koa zany regny zany nomeny fanjakana motivation malakilaky mba ahafandreo zany mba hoe iara iasa lahy koa zany hoe andresy lahatra an'le olo mba sy hanao infraction akoatran'izay moa zany de izy lazako tamin'ny tamin'ny voalohany teo reo mpivavaka reo ray aman-dreny am-panahy reo mpitory reo mopera reo masera reo miara misalamina koa zany am'izay olo désigné miaraka amin'ny zavatra salama zany ampianasen'olo satria regny olona regny any sy olona de mandany fotoana amy resaka zavatra hafahafa fa mitodika am'le olo hoe midain'le olo hoe hiditra amy resaka fataonan'Andriamanitra foana zany koa zany ilaina mba hahafana ifonotra an'zany resaka sandalo zany izy zany le zavatra ne tokony mora ihany fa le misy le fitiavatena tafahoatra de sy misy an'izay resaka hoe mipaky amin'le vahoaka ny zavatra tokony ho azin'le vahoaka de voatery le vahoaka zany manao ohatran'regny zany ka raha fa anao tompona ndraika zany sy mba tia-tegna sahala am'lehibe ny sandarma zany tsy tia-tegna ka miadiny tomboson'le madiniky manao motivation mitandra firemenana sara minanao zany fa sy maintsy manao sasara ny gendarmerie ohatran'izay koa zany nitafy vahoaka ohatran'izay koa zany police nationale ohatran'izay koa zany ny sanabaratokany zany mba hoe aza mba tia-tegna raha manana fahefana mpagnatanteraka nareo na manana sefosefo amin'ny asa ataonareo nareo mba zay revony madiniky nareo zany mba hafany asa fa matetika zany aty ambony aty ihany zany no mahazo an'izay resaka hoe tombony be tabe zay fa ny madinika tena miasa zany tsisy tombony raha zay moa zany amy fotonga ndesinay zao zany de sy misy ovana ka anao zay vonina hoe fanasitava amin'ny rehetrarehetra zany dia fataro fa iasa ne zahay ya zava-dehibe za hoe fandraisana andraikitry ny rehetrarehetra sy ny hery misy ao anatin'ny fiarahamoniny zay indrindra amin'ny lafin'ny fanabeazana raha ny fifandanjakery hita nefany am'ireo trangam-panafiana miseho miraisitsika ohatra manokana moa ny any atsimo satria io zany zao no atao hoe d'actualité na hoe zavatra malaza am'izao fotoan'izao misy fifandanjakery matetika ange tany ray manontolo tanàna ray manontolo mandositra satria manana fitaovam-piadiana ihany koadrandamo ty zavatra hafa ny tiandrandamo sy le fokotany fanena taminazy ty zavatra hafa misy no zavatra io inona lela zany hoe zavatra ilakoanao ny zavatra io de zao sy asandahalo ve io zany enao sara boky nafanazavako azy de enao zany amte miteny azy misara azy rehefa avy hoe asandahalo so sasandahalo misy ny milaza zany hoe ho tompo tanàna anao ndrandambo raha hainao takary ndrandambo zany fa resaka hoe nipoiran'io zany de resaka hoe safira tamin'ny fotoan'andro tany amy taona 90 agny zany toeran'izay nisy an'io zavatra de ny mpivahiny zany teto Madagasikara 80% zany nidina any amy fotony agny zany nangady ny vato kanefa rehefa niroborobo le toerana zany de nisy nilaza am'zay zany le tompo tanàna hoe zay ny tompo tanàna le hoe amy tanana salama zay zany le fipetraky le zavatra de nandeha le tantara zany fa hoe agnataka commune asika tsy atria fa miangesa le tanàna zany de sy faly enao sara nyteny koa sy faly zany le tompo tanàna fa hoe ahoana nareo olo vahiny koa nanjakanjaka agnataka commune amty toerana misy any aty satria misy commune fa nanao toerana io zany de sahala am'izay any trangany le kisasy de fangalatromby am'izay zany angalany zalan'zay zany nombony ty faritra ty ilakaka ty non sy ilakaka faritra ty andrandambo de io zany vagno am'izay resaka kisasy fa nao zay foana de izy nifaragnany
resaka tafitafoka salamregny tenatena fenambibina salamregny zany zavatra zay nidina tany any angaka ambarako anao fa nidina tany moa samy manana délégation zay nidina tany kanefa nakambatra lejy raha ohatra ka hoe nisao tamin'ny vahoaka satria nandeha ny assemblée nationale zay taritiny vice président faritany toliara de amoa président commission de défense miaraky amin'ny député faritra simony any nios zany de miaraky amin'ny membre gouvernementa tari ny ministre secrétaire de la gendarmerie miaraky amin'ny ministre ny communication de miaraky amin'ny ministre ny population c'est intérieur tari intérieur zany l'intérieur mission tany zany raha zahay zany ka hoe nihino fotsiny tao amin'ny tampitanana de hoe tsy marina daholo na zay ny rotota zany fa zay ny constatation civile zany nafantarana ny zavatra réalité zany misotra niendrika atopoko ve zany natao mahitsy be ny sala am'izay tena nivy amin'ny zavatra io zay mahatonga hoe fampiavana zay ka zahay zao zany izinao tena zay zany hoe tena salany atopoko ny zavatra miteny am'izay anao fifanjanjakery kasika ny resaka hoe asandalo sy ny olo tany filaminana sy ny olona zay manana an'izay raha zay zay zany mahatonga anay zany manao zay asa zay amin'ny fotony satria reo manao infraction reo sy avy aiza fa avy amin'ny toerana zay niporan'le infraction fa io am'izay zany le olona amin'ny toerana zay izy nangan'le infraction na hoe fanjakadalana minday olona avy ivelany amorolona zany départ amy resaka voalohany resaka hoe abadona sisy le fampianarana raiky zay zay ilanan'le mpampianatra sécurité na motivena io faharoan'izay zany izy nao le sy fanananasana sy fananasa satria rehefa molo zany fenony valo amin'ny folo taona na folo tao hina vehivavy izy zany ka raha le vehivavy izy sisy fidiram-bola hamboly balahazo izy vary firy tao afaka reto any vo misiry vary igny de misiry le eritreritra rasy amin'ny sy fianarana de manadaladalana resaka satria agnaty sy azo apela izy raha sisy vola zany aby de fitrangany hoe agnaovan'ny resaka infraction angalanan'omby kanefa sy hainy apakin'iny hoe afatany ange raha ataoko ty zany sy afatany akay mila fitazana amin'ny fotony oa zay mahatonga nitady vola satria mila ampianarana le olo efa c'est trop tard le fa i faotinay io faotinay satria mahafaotinay razy de zao zahay natify mitoerana zay puran'le infraction io zany sahala amin'ny faritra misy any betroka maro ny manam-pahaiza fa zahay zany sy nandray ndraiky tamin'ny zavatra zay fa nisy any le alatromby sy mitovy am'izao fotoana zao nisy any le alatromby tamin'ny fotoanandro fa iverinay zavatra fa sahala aminay atao hoe kolosaina le izy mieritreritra ny rasy anazy hoe kolosaina ny mpanadaran'omby satria nandeha ny ivrisy zay zany afaritra bara hoe sy raha sy migadra sy mahazo apela sy raha sy raha sy mahazo apela ohatran'izay de mangala sy mainsy mangala sy zany zay voalehilahy nefa raha vandy zay zavatra zay ny faotinay araka faotenako tao faotinay le satria ignatony zay sy nampianatry ny olonay tany hoe amy resaka hoe fa izy fa sy manana an'izay kolosaina hianatry zay zahay nahalala taratasy koa tsy nidina foty nampianatry an'le olona de voatery zany nanao politika ianareo sy resaka mampana politika zany fa na hoe sy mpana politika zany tokony nandraynjana zavatra raha ohatra ka olona mieritreritra hoe tanànanao ve de avezanao baty foana sika fary anao mba nahita taratasy nahita raha kely salaminay ange anaka fonctionnaire mba nahita taratasy kely taty amy ville zany izy nao de mba vakely nahazo sapiana mba tokony nandrayndraikitra hoe andehidina anao vakansy kely any no hoe fanaovana kolody mba tokony ampianarina le olona ka zava-misy azavady manapaka anao ndre matosolo zao le izy satria no mahita fianarana koa mety mahita tombony amin'ny fisin'izay sandalo zay ny sasatsasany aminareo zay moa zavatra avoleta zay fa sy afaka arana fa io avoleta zay anjaran'le olona manana an'izay zany fa misy farany zavatraetra dada zay olona manana an'izay tosian'izay zany misy farany zavatraetra fa anao na fa manao zavatra sy manjary de sy mesy misy farany ihany zavatra sy manjary ataonao aza mieritreritra anao fa hoe manao zavatra sy manjary mahazo vola ako de ho fariny anao hina fotsiny mitenanao fa sy mesy misy farany zany fa anjarany zay fa raha rosako aminao zany de zay zany nanan'izay problème zay depuis atizay zay jusqu'à maintenant zao zany zay vosomarokopika satria tamin'ny fakin'izay mihina be regny vo mikoropaky am'izay akory ty asika zanaky ny faritry be troko tokony hidinanga asika anao zao kanefa anao hidinanga amy tagnapoly fa sy mety sasy tagnapoly mesina aminany sisy moyen sisy ninina anao sy mesy anao zany hoe ino fa tara zany ka raha zay zany ho avely satria fa misy fanjakana tandalana am'izao fotoana zao zay zany lokalokana folo-pirenena fanjakana tandalana fa misy ny fanjakana voafidy fa misy ny député voafidy de andravona zay malakilaky zany satria agnatony mampalahelo kosa zany raha ohatra ka hoe fa tonga siana daholo ny olona zay tokony hoe hasapan'zay raha zay de zay zany mahatonga ny hoe tokony hiara salamy zay rehetrrehetra zany mba hafana hifezana zay malakilaky satria mampalahelo le izy mampalahelo satria le raha ny ota taminao teo fa tapaka ny teniko teo hoe sahala aminany 95% ny fianakaviokany ambany votra daholo
de mba dininao zany hoe iaho atendreny votra za 5% zany fa hoe ny fianakaviako zany de zay sy nivady aman-janako any zany hitanao no atiandreny votra ny tena hoe ipetrahana fa ny fianakaviako ahoana ny fiainany fianakaviako de mba tokony andiniky hoe raha ohatra moa mipaky aminay zany sy ny olona zay ambonimbony io zavatra mahazo ny olona nivaritra ambany vohitra any regny moa de ahoana ozy zany zay zany sy mandrimandra managna rety zay sorako ny député nifidy anakay tao amin'ny assemblée nationale zay 95% nifidy satria mahasapa zareo ny fitiavako an'izany hoe mahasapa ny fagrifiny satria ny ato zavatra niako lizy sy zao ny kolerandrena solo zao misy zany hofaly amin'ny zavatra misy afatra sima fa malahelo ny fo satria gn'atony zao mananjaraka ny tena anao mahita zaza sy mirereny mahay tragno zany mahay ninona zany enge ampalelo zany mahita sy mihino akanina zany mampalelo zany data nasala am'izay koa teotaninariveto mahita olo zay mivaritra vetivety eo de tatata de mba dininanao olombelo tokony eritreritra hoe io fandriam-pahalemana io zany sy tokony ataon'ny filoham-pirenena hoe mavainina zany izy moa raha teo fa nagnametoky misy zavatra zay zany hoe fandriam-pahalemana no lahara-pahamena de zay koa anaovanay soavy koa mizahay tompony andraiky transina mba raha tokony koa mba tokony izeran'izay kaiky koa hoe asika fanomeny olo tilaka ka raha fanomeny olo tilaka asika zany de tokony epita sara ny fantanina manaraka de matosolombavamboaka araka ny teninao hoe naina ny zava-misy toy zany anao avy any faritry betroky iny manana traikefa ihany kenao satria fantatra ny sehatra fanalovanao to am'zay lefa resaka fandriam-pahalemana sy ny fitandrona filaminan'zay ary am'izao fotoana zao dia ianao no filohany voamiera mikasika ny fandriam-pahalemana intsimba zaza na tiana na tsy tiana isan'ny olana anankiray mampiraviravy-tanana ny olona ny fotony eny fa natrampitandro filaminana zay miasa ny fotony sy mipiasa mpanjakana aza dia miorooro sy tsy mahavita asa pitonitsaina ny fiparitahany ty resaka fitaovam-piadiny ity fantanina tonga de mahitsy be satria zay foana koa ny resaka tato avy aiza marina no aza ony dalo sy ndolondratsy famatsiana resaka basy fitaovam-piadina satria miamahery vaika miamaheryvaikatapahako ny teninao sotra ny filoham-pirenena zany a nanovany directeur régional ny douane nanovany lehibe ny sy nabaratongany ny gendarmerie zahay zao zany a agnatin'ny commission défense de isahana ny zavatra zany miteny anao a misy ifandraisany amin'le fidiran'le basy any ampilatanany dalo ve ireo olona novain'ireo mahatonga anao misaotra ny filoham-pirenena zao toko anao a ny douane idiran'zany basy zany avy any vety io tsy avy afatany agnatiny ohatra anankiray tany tomasina zao le basomborona be de be regny ane zany zavatra misy ifandraisany amin'ny zavatra mitranga no sara ny teniko aloha e tenao le basy sy tany foana zany fanantany vato tsy maintsy mandalo sikanera nge zavatra io data départ no avy agny zany io koa zany de sahala amin'efa misy complice avy any velany any io data mba fantasy kosa hoe ahoana ny vola mety nolo vidiny zavatra io tany fantasy daholo eke zany départ nolo tokony zay rehefa nakaiky daholo zany zavatra sahala am'zany tambazotra mihitsy io zany tambazotra io zany tenanao zany io a de zay moa zany vo fampiresaka zay sy de zay nidoany tamimaly hoe zay zany de hoe tafoka maly plutôt tamy soma hoe asika mba tokony ifagnamera saigny mahafoana satria sady magnampy anao amin'ny asanao mba magnampy anay koa satria zay zany tahapisy sy stable ty Madagasikara ty miaraka amin'ny filoham-pirenena satria nolo toagnanao zaky sy maintsy ampinosika farany zay torany eo de sy maintsy mizery amizay anao mifotony ino tokony rano lesaka basy ty a iaho de efa niteny na iza vo sambotry amin'ny resaka arabasy na resaka bois de rose ka misy olo manao intervention amin'io de tokony anasa mesure olo manao zany satria olo hanonta fady salamibasy nety mampalahelo zany olo amonona gasy malaky anao ihany zany fa tsy tifirana voly farafarasy de zany fe de okenao izy tovoka eto Madagasikara satria regny nampiasa ny dahaly zay aby ane problème mpitany firenena zany aloha de sy faly sy magnamesiny mpitany firenena loatra zay sy magnamesiny gendarme loatra sy ny maramila sy ny anao ny polisy fa na zahay ataonay mbofidy nataonay manam-pahefana koa de fa mampanahirana zany rehefa vosampiagny hoe le fitiavana olo nefa na manao infraction olonao zany na ohatra ka hoe manao dalàna zany rehefa samboriny polisy na gendarme de avy anao député asofa de olo koa asonao tao de aiza ny famarety Madagasikara de tokony sitran'zay no hoe avana amin'isy le olona de aso tao nefa fa olona monolo fa nanao affaire basy bois de rose ohatran'zany de hoe ekenao zany hoe aso tao olo ty fa nahavany député namany député sy azo ekena zany nahavany filoham-pirenena refa manao fraction nanao adalàna de ampiarina aminazy lalàna
fa asika sanao zay zany de tianasika zany mitovy sisy valaka foana hoe raha fa avany mahita hita zany de sosrazina fa iza zany ho iverinao sazina raha manao infraction ino mafiady sany sy mahitahita ka amiteny aminao fa za de amiteny an'izay magnampy ny teninao fa za aloha de zay hoe raha araky ny tenin'ny DG douane aloha de iasy izy za aloha de ao ndray satria ao zany tena natonga anakay zay revakay koa ty douane ty resaka ty gendarmerie ty satria ny posy misy gendarme miambiany io fa nefa ny gendarme koa sy anao fatanitany avao zany fa mety misy ny zavatra efa avinenta araky teninao mety misy ty olo ambonimbony koa miara misala zany manao sindribokotra sana amizay ka nya raha mbo zahay aloha zahay zao aloha zao agnisany hoe olona manoa ny fanjakana zao amizao fotoana zao sy zahay zao koa zany hanao modely rasy satria ny anay fo vita fa ahoana no avin'ny faramandiminay de zay zany mahatonga anay koa de hoe ahoana no avin'ny tanàna zay ny fidy anay satria betroka zany nanany maizy azy tany manakarena tany nanana omby nanana vatso nanana ino kanefa sy tokony fivoarana sansoanay zany olo mitohagna anay lasa filoham-pirenena ka raha tia tena zany zao zany hoe miao ihany tiako sarasara ny tenako fa sy mba tiako ivoatra ny toerana zay nisy anakay sy ny ankonako isan-karasany sy ny mpiarabelona amiko any de fitiavatena ny azy zany de izykomoko mamono rasy aho zay fotoana zay zay zao zany de agnatin'ny fahazavany voaka amizay satria raha vita nge ny lalana zany fatary fa mihena resaka tsy mandrim-paleman'io misy ny fampanosoana de agneny koa anao ny poncolin zao fa any betroka amizao fotoana zao midina ny betroka de amin'ny embauchena rentrese fa nyosy ny matériel olona mbo nahazo ny liazy anomboka atoato zany anomboka atoato ny liazy satria zay maro anisy ny ananasa maro anisy ny ananasa de mety hena ny resaka hoe naartabandisina hoe alahalaboty na fandraisanjara ny resaka raha ka i raha zay koa zany de zara mifantasika hoe sy mipetrapetra foana zay eto sy miteniteny foana zay eto fa zahay ka nagnano politique ty zany vo nagnano politique de amizay zany gnanay ny vision changer le comportement ovany fitondrantegnanao afanao iteny zay zavatra zay afanao iteny olo de sy mesy ataovy hoe modely anao fa mba reglevony ny kravatinao fa sy mety nefa gnanao koa mivilana raha afanao iteny olo tompoko fa tany fa maro fahavalo anao satria maro be ny olo zay le problème aby ne satria raha manao asany ara-dalàna ny gendarmerie na ny fisarana ny police après misy olo visenisana maro anisa very tombosoa de avagna amizay koa agnafangarasina ny olo reo zany tetety télévision tetety ino gazety hoe zao koa ataony amorona gagasy amonorona na ny tenanay sara fitaky tamy fagny le menabila regny hitanao sara regny de ahoana mo ilazanao anakay fa hoe za mba masibasy ao amy district betroka fatrasimo iny constaté o ataovy naketinao de mitany hoe olona manabasy manontolo hoe taisana zao antobasy ty antany eo zavatra zany nandeha tandavitany fe niko rasany misy valy de visy ndesiko tandavitany raiky zay faharoa zay nahoana ilazanao anakay za bitombo mpianatra afaka magnotany ao betroka raha ohatra ka mba nivitombo taona de ray azy za sy ty favaosany fiainako ka manokana momba anao zay ka manbosanakay zay ohatrany zay koa sasany ny sasany tiky virenana ndre matosobokaboka le resaka basy matsy azafady vetivety maloha oisema zay koa zany miasany gendarmerie tena anao niasany izy azinao de eo amizay zany gendarmerie manao zao ohatran'zay ka problème zany hoe le système mihitsy misy tsindry mipetraka foana nge misy tsindry io zany mila adivina daholo zay toko anao hoe arahana io zavatra io na miatra manay na zavatra sy misy arahana isika farany hoe ahoana mba atao modely izy après aleonay zany mao zavatra hoe na ifataisanay zany hoe zavatra ataonay sy problémenay zany hoe hanao modely ny totoerana zay fa ianao ny teny teo hoe reny basy reny avy any ivelany tsy teny resaka basy vita gasy tsika mety azo resana kely ihany indrova avy eo fa avy any ivelany ny basy tranga farany tany tomasina manamarina izany ianao a filohan'ny voamera misahana fandripahalemana ahoana ny ady atao amin'io resaka fidirany basy atsokotsoko io voalohany eo le miditra na fomba tsy ara-dalàna any anatin'ny serana anara-dalàna eo ny miditra avy any amin'ny faritranomasina zay iaraha malala fa mbola maivana ary marifo-tsika amin'ny fiarovana sisan-dranomasina zany ahoana ny afahantsika miady amina tambazotra indrindra raha voamarina fa misy ny tambazotra avy any ivelany mampiditra fitaovam-piadiana tsokosoko eto amintsika izy io nefa zavatra tokony fitratra reny satria fanjakana aloha zao de hagnamafy ny resaka hoe scanner hagnizery akaiky an'le hoe io le scanner fa zavatra nge averiko le favely azo koa ne ahoana ny afahantsika miady am'lay lamosina ny ivelany resaka anao amizay io satria manana intérêt lo matomanao anao zany a satria misy efa olona zany zao fahatambazotrany izy io sy misy fingorona zany zarevana akaiky zavatra zay
anao zany sy afaka isopisony any ivelany satria zao sy tany ivelany tany na hoe agny eritreritry ny zavatra zay zany hoe ahoana ny tokony anaovana zany ahafahana ifandray amin'ny any ivelany satria zay zao vao manomboka ny fanjakana entinarina ny tena zany commission sy maintsy mbola angataka an'izany ake zay hoe ahoana ny mba avanay hoe anaovanay fifampirarana ivoaka ny ivelany atoato zay ivoaka ny ivelany kanefa izenan'izay hoe inona ny fomba atao amin'ny resaka commission resaka asa zay ma hoe mahadéputé amin'ny commission défense anakay zany mety ivoaka ivelany zay mahazo fanasana amy zaro avy any ivelany de aiprofite avareo zay tadelanana hoe ahoana ny raha asika miasa sara mba hahafahanay zany satria zay somavoaka Madagasikara mpanara-maso ny asan'ny gouvernemanta mpanara-maso ny asan'ny exécutif satria zay sy manana moaniteny zay zany devant reto exécutif reto manjary zay zany sotian'olonareo fa mba hiara asa zany amy salamin'ny parlementaire any mba izy reo hanao renseignement koa zao ny commission défense any mba hoe izy akaiky zavatra hoe izy marina ny tena hoe tamasotra nytity avy ivelany ty ena zao tontolo zao zany hoe izy zay fiaraha-miasa samy parlementaire any ivelany zay zay moa zany mbola amina fanady adiny io onigramme zany zana hoe vous avez fany aby daholy avy aiza daholy aby mosoritra ny boan'ireo basy tratra ty Madagasikara reo avy aiza daholy basy reo de sy misy reo zany no mandehanana voalohany mba hahafahana hoe ino naro ny antony nahatonga ty basy tyo tafiditra ivoaka any Madagasikara azonao tapitany de raha zay zany sy maintsy constatena zany na agny ivelany na eto Madagasikara azako taminao fa hoe sokon'Andriamanitra hoa ny deuxième douane zany efa nagname toko fo tena iasa izy satria ny masiny zao tontolo zao tompoko atao Madagasikara daholy satria ny fifidianasika teto comité international zany natokany izy io asika zao apiany be da be mitodika asika navelany aby sasika sisy reconnaître asika reto amy tany sy firenena de tokony zay ny mpanao politique sy ny manam-pafendry Madagasikara zany tokony changer le comportement ivo toetra anao zavatra sara atao modèle ahafahasika zany hanamarina amy zareo hoe io izay ahafahasika koa zany hamarina zareo maray satria asika salamy tena sy manana hazo naosina foana ty satria miako ndroa amy zareo vazaha reo foana zay tena indreo eka zany indreo eka satria rehefa tonga zay anao mpitondra eto raha sy fitondran-tehaka manao mpinao fanana-vahoaka raha tokony hoan'ny vahoaka malagasy maro hoan'ny visanisy hoan'ny mpitondratondra visanisy de zany zany tokony ilana fitiavan-tegna ka raha zay zany tokony hovana satria rasy le tiategna tiategna zany azonao zay mana fahefanana maza fahefana zany ho tiategna fahatany fosiny sy vijeriny sy labebam-bahoaka mampanailanao zany dady hoe Madagasikara manan-karena anisany zay manan-karena zay mahita olo misibisikobizy rodina madory ambany tafitrano sy manan-kohanina sy mianatra raha miteraka anao mety marary fonao zay zavatra zay ka tokony zay revany mpitondra zay hitondra resy fadimidimby eto zavatra zay mba afa-ampy zay fitiavan-tegna zay zava-dehibe mihitsy zay nambaranao zay ndre matosolo mbavam-bahoaka hoe mila mampiseho fiovana fihetsika sy fitondran-tena ny mpitondra eto Madagasikara de ararotana efa diatsika pejafy fa kokoa amy resaka politika amin'ny akapobeany satria miteny anao fiovana fitondran-tena rehefa mitazana ny olona ny vahoaka mahantra fa ny mpitondra sy zay anaty fitondrana mikalabona matetika eto amintsika maninona am'izao fotoana zao inanivony anteny miera lasa adihevitra be ty resaka hoe fanambaram-panana anyity raha toka tena mahatoky tena sy madio feo mifieritreretana mpitondra hoe tsy nisy zavatra maizimaizina na malotoloto ny fomba niariny ny fananany am'izao fotoana zao inona ny tokony ampipetraka adihevitra satria io zao ny lohatenin'ny gazety betsaka tamin'ny terinandro ty hoe fanambaram-pananana misy ny malaina misy ny adihevitra zao le izy sahala amin'ny kolarandiana soa zany izinao sy mataotra an'izany zaho manatrano satria manatrano satria agnaty iabako sy nanatrano seniko sy nanatrano mba eo zany am'izay karaha masoko tamin'ny député tamin'ny CT tao isan-karazany nampiasan'ny relation ko nampiasan'ny rehetrarehetra za mba navita trano nefa trano vady aman-janako ka ino ary problème manao tobily azoko déclarena zany satria madio zany conscience voatretreko satria zany sy exécutif voalohandrindra za koa zany sy tena zay zako ataoko hoe asy matao sanyzany na anao famotorana zany na iza sy matao tsy mandro conscience ho anao manokana zay fa ona fahitanao an'le amin'ny akapobeany satria le mpitondra mihitsy miadevitra aminamako de zay sahala amin'niko randrena solo ny teniko aminao zany fa ny namako zany sy haiko fa za zany de atoa de anao fanambaram-pananako iaho zany sy manana sy misorisy aminany fananako e sauf ny 4-4 raiky misorisy agnamiko 4-4 raiky gotragotraky sibisi fa io moa vasiko matetitetiky satria agnatony za koa matahana zavatra sara de i raha zay zany sisy zavatra atahorako mba fanambaram-pananana zany araky ny teninao zay le olona zay nana presque moko zany eto Madagasikara
raha fagn'olona azy fahefana ambonimbony de avy de miova zany fiainany avy de raha izy matetika koa zany olo miazakazaka mihitsy fiovan'ny fiainana fiainany ka logika amin'ny lalàna koa le zavatra hoe raka zay tena lalàna fa mahagaga zany misy koa le olo zay mampanao ny raha io koa sy minazy afananany zany le olo magnataka iny zavatra io koa zany hoe tokony adraiky mikasika le zavatra io koa sy manao zay zavatra zay ny député koa le sara fantasinao fa tamin'ny député ndray mitolaka aty a le olo fananana zany nahazo aso zay le sindro azy le nahazo azy nahatonga azy nagnano politika fosiny fananana ihany zany izy misy sasany zany navonan'ity député ty sahala amin'ny hoe hiaro ny fananana zany voalohany indrindra misy amizio koa zany député zelany amizao fotoana miaro fananana satria agnatiny mba igny zany afahany anao hiteny hamaly an'le olo zay anao fanao sindro anazy koa zany aby misy aminay ao mba hamaliany hiteny hoe sy mety raha ataonareo ty enao exécutif sy mety zozozo misy zay koa midirany député misy député koa fananana ray ihany koa nana zavatra fa de tena vonina ndray le volonté hoe agnapin'ny vahoaka fa sy de misy le hoe député sahala amin'ny azy zao de 80% député ny ao zany izy nao anisy mba olona anakarena atao manandraha fa 80% koa de atonotono ny fiainana mba azo atao hoe sady tia bahoaka fa zay député koa minazy aminao fa tia ambahoaka daholo zay lany amin'ny rehetra sisy nangalabaty na de riazy sako mitena zay aminao ianao moa zao lany tamin'ny anarany mapara any ta mapara de ono a voka gazety tamin'ity herinandro ity hoe ohatrany somary marisarisa ny fiarahanao anaty amin'ny mapara ao aty velany moa zany voizana foana hoe tsy mivaka amin'ny mapara milamina amin'ny mapara voka gazety hoe andray fepetra ny mpitarika anatin'ny vondrona mapara mikasika nisy olom-bavambahoaka zay lany tamin'ny anarana soloko mapara kanefa tsy nanaraka n'lay fitsipika zay ifampifezana ary misy roapolo eo ro député everina fa hampanarahana mpiarana n'lay voalazany roa amby fitopolo amin'ny lanam-panorenana hoe rehefa niala n'lay fitsipika anao a de hoe sorona amin'ny toerany député manao any zay zavatra zay fa nareo maty zany mety sambanao zao moen'le hoe anabaoko aminao le izy voalohany aloha de zao zaho de anisy nataoko politiky manana zay zany ny tenako président nataoko politique président national GGMP groupe des jeunes malagasy patriotique ny mapara sy haiko ny toeran'ny poirany mapara zaho ny lasaka candidat ny député tany betroka de tambatra ny lasako fa ny fivoy tompo zay taritiny ministre ny rano amizao fotoana zao sy ny secrétaire général ny poste nanampy tamby a sako ny tenanao zany hoe anao de efa candidat-nay zany ao abetroka ao amy mapara de mifinamana isirezione tamo sy resizay zany de sy afaka nanao trany zareo a fa niloko le toko politika anao divitry ny loko mapara tao anatin'ny fifidianana anao fa zavako aminao le izy rehefa avy zany tonga atao mapara kosa de efa nanontany an'izy io hoe ahoana fandehan'izy zavatra fa nomena any amin'ny chefinareo agny zavatra rehetrarehetra any amin'ny zay ny napiditry anao tato mapara zany mapara ve natoko politique sy toko ity vondro natoko politique mitambatra sahala am'le zasy sahala amin'ny escopole ohatran'zay koa zany tena risque ny tena reny hitra tagnatin'ny zavatra zany bon sy problème satria zay sy niritra zavatra rasy ny zavatra hafa lany zahay mapara zany sisy problème mapara nandeha na toedraha raha de efa misy ny hevitra sy mitovy tao aminay tao satria nafa lany filoam-pirenena éragence européenne de zao namaky teny hoe andao asika za lany de araabany président éragence européenne sady iso aminazy sika 49 ty nisy sy valana nisy sy valana de sy mety mihetsy sy Nicolas ma zany ahoana raga zany asika tompony agatakatony ray mandeha sy misy fiasarabasika nandeha ny tantara hitanao tantara teo fa de hoe sahala amin'ny hoe misy le geste be nataony tao ohatran'zao de sy faly tapatiky tary nanangana ny resarehetra zany tapatiky tany koa zareo nanao heny vaovao koa zany reo mapatiky any de misy an'le mivasy ravalimanany misy any resaka hoe sy saiko faiveny daholo nagnampy an'ty filoam-pirenena tary de nasapany tenanay fa hoe nandeha ny tantara fa otaranga le olona ny kotranay namompognomponay tam'maly nandakandakana tam'maly ty ve no azo laka atao amin'ny ambositra sy avoloa milaza fa hoe ho tomponyty vaovao ty de zay sy mety amy conscience ny Nicolas zany mahamenatray zany amy vahoaka ny fidenakay matera Madagasikara indrindra robetroko hoe sy mahamenatray ny Nicolas Ndrandrasolo ve olona zay nitohanako teo no olo hafa ny manoana anazy fa zao zany hoe ny amoana anazy zany iala anazy mahamenatra zany raha anao fisatranao resaka politiky sy azo atao zany zany nahatonga anakay zaho tsy niala mapara araky ny tenany teo zany hoe ambadika aty moa zany voizina sy miala mapara fa raha marina zany zao tsy miala mapara fa zao kosa sy miady hevitsy aminazy zany olo manao zavatra zay hoe sisipaka ny olona zay nitoaka anao satria gnatony mahamenatra zany
de anao am'izay miteny hoe ino ary ny fandika-dalàna ataonako Nicolas André Solo ny zavatra zay magnatany anao sa agnatin'ny règlement intérieur mampara ve hoe ny olona mamidimidi déclaré fa hoe manona ny olony tohagnako hotohagnako sika farany zany ve atao hoe fahotana de anaovana codice resaka dossiage sa manao koa raha agnatiny zany de marina am'zareo fa za kosa masapa ny tenako hoe sinao fahadisoana ny tenako fa za de nandeha amin'ny lalàna mahisy fa aron'zay nanao déclaration koa za ny atoko politique GCMP nge sy fafahatry ny mampary za fino nationaly satria fanome namako reo fanakianany koa hoe ahoana ty raha ataonao ty satria ny président zao fotoana zao ne ny président d'honneur ne taminy fotoanandrony iereo zaro mampianina de dininao am'zay zavatra zay hoe de avy teo za hoe iaraky amin'ny olona sy mitovy hevitsy amina saky nieritreritra Nicolas zavatra zay moa zany aravina zavatra zay fa zao kosa na mpiala anakay député zany na ino zany zao sy verina am'zay nataoko zay hoe ikontona fanjakana zao tompoko de sy anao zany sy misy miaraky aminao sauf manao fandikatana ny filompana sy ny équipage raha manao dalàna koa sy zavatra hafa zay fa sy misy ny fampitandremana sy misy saraka ataony am'zao fotoana zao ataony fotoana zao zany manao signaly zay zany am'zao zany signaly fosiny hoe alefatrina avao sarety za mahay sara fa za vilively aloha satria mahatonga zay de zao sy afaka isara olo anao amresaka hoe amresaka hoe fitondrana agnatin'ny ray enimbola farafara sy ny ray taona anao zany mbo misara hoe sy mety fitondrana ty raha zay zany zahay mitenenao hoe ny fanaovana ny resaka hoe fankemana piconière zao mampianina hoe na chef de personnel zay programme anasany za tomboko de miala siny fa dia zay zany anakay ny vision hoe magnampy ny oloa satria tohanako olo finidiny vahoakoko tagny io olo finidina nala flera Madagasikara io de androany koa zany izy sahala am'zay io zany problème barako anao nisy aminay vice nisy ao le extrémiste zany le fitiavatena le fitiavaseza zany dia ataony fitaovana zay député 49 sika ny mieritseritsy Nicolas mako zavatra zay tapotra ny fotoanatsika andriamato solom-bavam-bahoaka mafana ny resaka nefa voafetra ihany koa ny fotoana ina no amitinantsika zay dinidinika teto zay indrindra mahakasika ny fandripalemana satria zay no andraikitra atao hoe antsoroanao eo anivony anteny mera-pirenena malagasy voalohany aloha de zao nisotranareo tato aloha nagnamena zay fitenenana zay farany zao itodika any amin'ny filoam-pirenena ny tenanay zany mangataka andriamato filoha satria efa hitanay zany niezaka ataonao zany mikasika ny resaka hoe fanamesana ny fiarakodia sy zay lazainao fa hoe haname ny fitaovana zay mahery vaka ho andreto mpitandro filemenanareto fa azadiny ny motivation ndreo mpitandro filemenanareo zany mba hahafahandreo zany mba hoe ampisy ny farim-piananzareo zany mba hitovy amy sambe-bahoaka zany mba sy eritreritandreo zany anao kolikoly anao infraction any amy resaka hoe resaka any vahoaka agny zay anaovandreo fanamena resaka fanjapalemana ty de ny hélicoptère tompoko hélicoptère ty zany de sara ho anana ampitandro filamenana izy ty amregny raitra regny io ne nagagana fo agnaty zay nagnino moa raha io aty zay sy vidina hagnezika andresaka andahalo reto satria igny any no hery ahafahana zany hoe hamoanony resaka sadahalo ty hélicoptère ty izy moa niteny taminay fa hoe osirevinakaiky zavatra zay matoka fa mangamafy any moa niteny aminay zany satria mahazo plateau zany zay de zay zany moa avy ety aminay ty de hoe mba mangataka asika manerana Madagasikara asika mifotony koa zany ndrindra mpana politika mba hiara sala asika hagnampy reo mpitany filemenanareo fa asika ny hoe tefanresaka sy fandripalemante asika zany mahazo an'zay raha zay fa sy de reo loatra fa reo aklazandreo visanisy fa asika hiaraka iry sala mba ahafahasika hoe ahafahasika zany ifezana resaka sy fandripalemana zay eny ary sorana be dehibe anao andriamato randrena solo Jean Nicolas anaky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tsy aivina ihany fa dia solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara voafity tany Betroka no nitavatava tamitsika teto isorana izy nafoy fotoana nitondrana ny fanazavana sy zay dinidinika rehetra zay tapotra tanteraka ihany koa ny fandaharana amity alina ity makasitraka tanteraka anareo zay nanaraka izany dinidinika izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny teknisianina zay niarany salata amin'ny fanatotosana mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko